Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity andro vaovao ity alarobia 5 febroary 2024 anterina ny arabambampiririntso antsika mianakafy na ianao tantoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina amin'izao fandarana miaramanonja MBS radio mada izao isaoran'lainary no ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsy zay dia tsy afaka iresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy. Isaorana dia nety ampiandohana ireo teknisianina marobe izay mandrindra sy miantoka izay lafi ny teknika izay satria izy ireo zany no ataontsika hoe lakle ahafahan'ny fandarana mizotra antsakany sy andavany. Eo ny teknisianina eto amin'ny foibe, eo ny teknisianina izay miparitaka manerana ny nosy hanika dia rariny tokoa ary mendrika tokoa ny isaorantsika andreo teknisianina ireo izany. Ahoana ny fandehan'ny fandarana amin'ny ity ndray mitoraka ity toy ny mahazatra rehefa alarobia dia eto Andriamatoa Motarson aleloia hitondra fanazava-kevitra, hitondra famelabelara-kevitra mba ampitombo sy ahatonga ny fomba fijerintsika sy ny fomba ataontsika hoe fandiniana ny raharam-pirenena mba misokatra tsara, mba tena hoe mahazo tsara ny zavatra tokony ho fantarina zany satria be dia be ny zavatra tonga dia inina tsy ampahafantarina na hoe avilivily amin'ity raharam-pirenena ity noho ny antony maro samihafa izany. Dia koatran'izay mbola ho avy eo namana fanirira zafimanantany fa efa any izy hitondra ny famakavakana ihany koa arak'izay efa nomany ihany dia ho hitantsika eo miandalana ny fandehan'ny raharaha izany ao anatin'izay hoe miara-manonja MBS radio mada izay. Ny ho an'ny petit baolina kitra aloha zany aloha dia resan'ny PSG, resan'ny baherina ny Paris Saint-Germain resy tamin'isa ray no oatra tamin'ny 8e de finale match aller zany io nefa tao a Paris zany natao ny lalao maina mihitsy ny roran'ny frantsay fa ny tianao marihana fotsiny dia hoe na ny tao amin'ny baherina na ny tao amin'ny Paris Saint-Germain tao amin'ny PSG zany dia maromaro ny mpilalao afrikanina mainty hoditra tao anatin'izany ekipa ny fanandrana zany. Dikan'izay zany dia hoe ny mainty hoditra dia manana ny toerany any amin'ny sehatra rehetrarehetra na any amin'ny fanatanjahantena na aiza na aiza izany fa dia io moa zany ny olona ny ivelany ihany no atao hoe mahazo ny tombontsoa club na inona fa matoa le mpilalao zany mikarama ny ivelany ihany dia any no ahitany ny metimety kokoa zany ka dia zay aloha zany tsezatsezatra momba an'iny ho an'ny petit baolina kitra zany satria ty Champions League ty ahitana andreo mpilalao sangany saika maneran-tany mihitsy, misy latino-américain, misy afrikanina, ny européanina, asiatika ao fangaro ao amin'ny Ligue des Champions ao dia ny olona zao mbola misy lalao mafana be indray koa ny Borussia Dortmund avy any Allemagne sy ny Chelsea avy any Angleterre zany. Dia izay aloha zany ny momba an'iny fa ny fandarantsika miara-manonja amin'ity indray mitoraka ity eto amin'ny MBS radio mada dia iresakitsika fifidianana, tsy maintsy resahantsika io, iresakitsika vidim-piainana. Ty vidim-piainana ty mantsy samy manao kajy ary le kajy ny tadiavin'ny malagasy dia zao kajy mazava sy kajy milaza ny zavatra iainany. Voatra misy kajy hafahafa any ambadika any, kajy oatra ny taremarika, oatra mifanohatra amin'ny zavatra tena iainan'le malagasy. Ny sasa miteny hoe efa tena metsara mihitsy ny fiainana, efa tena hita misongadina ny ezaka natao. Zany ny feo enao any ananiny zany. Ny akamaroan'ny olona nefa nylay 70 isanjaton'ny malagasy zay sokajiny ny banky iraisam-pirenena hoe mantra dia miteny ny taremarika any amin'ny hoe tena fadiranovana tapakapoka ny vary arotsaka amin'izao dia iny mbola atao be rano be ho an'ny olona eny mianaka dia misy taremarika mivoaka amin'izany. Ny taremarika mivoaka tonga hatraty amin'ny hoe espérance de vie, ny hoe fotoana fahavelomana zany dia miena foana dia taremarika koa zany olona tokony mbola iaina hatrany amin'ny 70 taona 80 taona dia lasa no ny antony fahasahiranana ny tena amin'ny akapobeny fa misy moa zany antony hafa mihitsy dia mireny zany ty taremarika ty dia
taremarika marina no tadiavin'ny olona maika moa zany fa hoe resaka fifidianana satria resaka taremarika io a taremarika sifra inona ny taremarika tena marina fa tsy taremarika diso no entina anapa-kevitra na hoe aretirety aloha ary io taremarika io a tsy azo hoe manipulena ho isika na hoe amboamboarina fa ny marina tompoko dia marina foana ary izay taremarika zay zany a zava-dehibe ka iresakitsika ny amin'ny hoe vidim-piainana iresakitsika fifidianana iresakitsika momba ny tontolon'ny lalana iarahana amin'ny Andriamatoa Moutarson aleloha daholo zany a lalana dia be dehibe ny resaka ao anatin'izany lalan'izany ahoana ny vola fa maninona no andrasana potika be vao atao sy inona ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa nga tsy mendrika azo lalana tsara sy tena hoe mendrika tena manaraka norma ny vahoaka malagasy iray manontolo fa raha mbola misy tompoko vahoaka malagasy any amin'ny toerana tsotsika hoe lavitra andrina fomba fiteny moa zany enclavé de fa tsy izy zany satria ny malagasy rehetra de mitovy zo daholy tokony manana lalana daholo tonga ny lalana daholo ka ny olona manao lalana indray no ohatra ny kianiny sasany inona ary zany le tiano tenenina am'izay de le hoe lalana efa natao zany tany aloha-tany fa tsy asiana ambadika tsy asiana an'zao tsy asiana an'zao misy ny manao tena hoe ao anatin'ny fitiavana fa misy indray manao misy kajikajy foana sinsinsisa dridrandrindra hoe 3 dia mandeha daholo ty resaka kajikajy isan-karazany ty de iresaka ihany ko tsika momba nyty resaka hoe vato de le hoe vato sarobidy sinsinsisa eto moa Andriamatoa Moutarson aleloha izy pisehatra zay mihitsy aloha izy pisehatra amin'io resaka io efa ataonany maro am'izay zany izy de ataontsika hoe tena hoe teknisianina mihitsy satria be dehibe ny zavatra tsy fantatsika rehefa misy are-pirenena tratra ny ivelany any zay vao mikirapaka ianao olo-pirenena io tsy mahalala zay ambonin'ny tany mihitsy hoe inona moa ny mahasamy hafa an'reto zavatra reto inona moa ny kipitsipitsiny sotran'izao ary zay tompon'andraikitra rehetrarehetra any rehefa mandeha ny fanakianana sasany kimenimenina eto zero zay vao eny hoe mitondra ny fanazamana sensisa fa eny aloha rehefa tsisy mpiteny de any fa hoe efa misy tratra mony ary de mitabataba ny olo-pirenena de zay vao mba maheno sombo-mpanazavana nefa izany are-pirenena zany tompoko dia tena hoe mila mahafantatra amin'ny atsipriany ny tontolon'izany ny vahoaka malagasy satria misy resaka vola io nefa volatsika reraka raha oharina amin'ny euro sy ny dollara any ivelany any zao efa mitady lalana mihitsy ny rosianina sy ny sinoa de ny iranianina ny folo iranianina zao lasa nakany Chine any hoe ahoana ny tena ahafahana miaina ialana am'ty le circuit-na vola fa hoe ialana am'ty resaka hoe euro foana ary vao misy zavatra zany de euro na de hoe de eo koa ny dollara de itsika ty mba ahoana satria efa manomboka mitambatambatra zany zao zay mitovitovy fireakevitra amin'ny politika international fa mitenena moa hoe tapitra ny guerre froide ny ady mangatsika zao zany ohatra ny tsy guerre froide tsao fa efa guerre chaud mafana ny am'izao Ukraine sy zao hoe ny loza voajanary tsy mandeha any asa tesitra Andriamanitra sa ahoana tonga de ororo tany 40,000 maty am'izao efatralina hatramin'ny andro amin'ny maraina zay moa manaraka an'io akaiky mihitsy efatralina zao maty mbola sikirina any anaty tany any sy beton any ny fatin'olona sarotra be mbola ino hoe mbola isy velona moa zany fa reny tsy maintsy resantsika sy événement zany reny zavatra mission reny de mila fantatra daholo ny momba zany rehetrarehetra izany fa ny zazakely de betsaka no avitra ny sasany efa 5 andro fosikotra vany fa velona somatsara zazakely efa maromaro zany ny sasany teraka de velona fa ny olon-dehibe zany ny akamaroany maty inona ny dikan'izany zazakely tsenina tsy be fahotanaka fa ny olon-dehibe ve zany ny tena be fahotana de tonga de maty fa be dehibe ny zavatra mampisainy am'ireny ororo-tany tany Turquie sy tany Syrie ireny zany ka iny moa tsezatseja tsiaritra de anomboantsika azy resam-pifidianana aloha zany de anao taridresaka kely de tonga de fa ameko n'Andriamatoa Moutarson aleloha ihany resaka
efa fantatrerak'izao tontolo zao zany hoe amin'ity taona 3 tia ny azo antoka aloha zany raha ny calendrier électoral de firenena afrikanina enina no hiatrika fifidianana président république. Firenena afrikanina enina ny akaiky indrindra de Nigeria. Fifidianana filoham-pirenena ao Nigeria tompokoa de amin'ny 5 febroary 2023 efa akaiky zany a. Fa ny zava-misy ao a Nigeria am'izao fotoana zao de efa mandeha ny atao hoe ny gidragidram-pitenenana, efa misy ihany keo ny tsy fampitokisana. Zao mantsy ny resahana an'izany. Raha enina ny firenena afrikanina hiatrika fifidianana président république amin'ity 2023 ty de ho jerevana eo hoe iza am'ireo enin'ireo Madagasikara ao anatiny no tena nanao an'ilay fifidianana filoham-pirenena tao amin'ny premier tour hoe tena mendrika indrindra, madio, mangarahara, tena hoe eken'ny rehetra, ahoana ny fikarakarana, ahoana ny lisym-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Ho jerevan'ny olona eo zany io zavatra io. Manara-maso ny iraisam-pirenena tompoko. So ny sasa mieritreritra hoe anao an'izao ty ananina ty de tsisy ahita, na anao an'izao na anao an'izao. Efa misy maso be de be mijery eo. Ahoana ny fomba fikarakarana ny fifidianana, ahoana ny fihetsika ilay régime manalay fitondrana ao amin'le firenena manoloana n'ilay fikarakarana ny fifidianana amin'ireo firenena enina aty Afrika ireo zay samy hiatrika fifidianana filoham-pirenena. Manahoana le fihetsika, inona no ataony? Jeren'ny olona amin'ny atsipiriany mihitsy zany ary tsy mitovy tompoko ny zavatra miseho zany amin'ireo firenena enina aty Afrika hiatrika fifidianana filohan'ny repoblika ireo. Tsy mitovy le izy fa samy manany ny problemany. De ny any Nigeria zany zao efa akaiky kely le 5 febroary dia mandeha ny aty aminay ny misy an'izany hoe achat de vote, hoe fifidiana, vidiana mihitsiny lay any amin'ny bureau mpifidianana rehetrarehetra any fanomezana an'izao zao aty any Nigeria am'izao fotoana zao efa akaiky le fifidianana dia mandeha ny fandrahonana isan-karazany tena hoe manahirana be zany de ao moa miteny io ne sous forme fotsiny fa efa fantatra ny sisa andry zareo moa zany. De koatra ny Nigeria zany dia hiatrika fifidianana ihany koa filoham-pirenena ny ao Sierra Leone amin'ity 2023 ty ny azy amin'ny volana jona 4 jona 2023 efa sur io zay ny endry zareo. De hiatrika fifidianana filoham-pirenena ihany koa ny ao a Liberia. George Weah le mpanao baolina malaza be reny président am'izao de amin'ny volana oktobra ny endry zareo fifidianana filoham-pirenena. De Madagasikara efa tononin zareo hoe novembre, fa iny moa le mbola le nitenenin'ny CENI zany de mbola mandeha makary dia hita eo fa ny any ivelany any zany de manaraka an'io de hoe novembre ny Madagasikara atreto aloha zany dia hiatrika fifidianana président république ihany koa ny ao République démocratique en Congo ny endry zareo amin'ny 20 décembre zay indray ny amin'ny RDC zay ko gidra be koa ao gidra be satria mbola misy ady atrano misy zatra tsy milamina. RDC ihany koa firenena manan-karena be raha rena kibony tany sy ny resaka natiora zany. De hiatrika fifidianana filoham-pirenena ihany koa aty Afrika i Gabon izay amin'ny hoe second semestre moa zany no nendry zareo zany dia mampiavaka ny ao Gabon ndray de zao nendry zareo ny hoe concertation de efa nalefa ihany koa zany concertation zany efa resy lahatra ny akamarony any hoe tena ilainy ty concertation ty mba hisin'ny filaminana ao arinan'ny fifidianana. De ohatran'ny katso moa nendry zareo satria ohatran'ny tsy fitovikevitra hoe ahoana ny solotenan'ny avato, ahoana ny solotenan'ny avato dia mbola mifandamindaminy. Zany ny any ivelany any zany dia mbola tsy azo atoka aloha zany hoe isy ihany sa tsisy ny fifidianana filoham-pirenena aty Afrika ny ao Soudan du Sud sy ny ao izy teo ny ao Libye reo firenena roa zany mbola tsy tena azo antoka tsara fa reto eniny reto aloha zany ny tena azo antoka aloha hatreto hoe isy ny fifidianana amin'ny filoham-pirenena amin'ireo firenena afrikanina enina zany de anankiray amin'izay i Madagasikara de arahan'ny olona akaiky ny fikarakarana ny fifidianana io atsika io ane io resaka lisy-pifidianana io
io atao hoe tena fandraisana andraikitra ataony président Marc Ravalomanana io ny tiako Madagasikara io efa fantatry ny any velany io resaka hoe karazana fanodikodonana mety hoe amin'ny alalan'ny fanazava-kevitra sy ny sisa efa fantatry ny any velany io be dia be ny solo tena vahiny eto zay le izy zay io mandeha fitenena tsy ampy mivoly sy ny sisa efa fantatry ny any rehetrarehetra any io ka dia ampitay ireo zany hoe izy am'ireo firenena afrikanina enina ireo zay hiatrika fividianana filohan'ny repoblika amin'ity 324 ity no tena tsy alehan'ny indrindra ary io zany tena hoe mendrika indrindra io zany tsika mantsy miteny an'ity le hoe fiandrianam-pirenena de hoiteo ary ny tena hoe maizy azy ny malagasy ary firenena malagasy amin'ny hoe fikarakarana fifidianana izany de ho hitatsika eo zany ny momba an'izay fa de raha ohatra mantsy tsika rery no hiatrika fividianana filohan'ny repoblika aty Afrika de hoe tsika rery zany fa ity enina be zao de jerevany eo am'izay hoe ahoana sy ahoana ary sika aza okitsika tsy eritreritra hoe tsy fantatry ny any ivelany any ny de ataotsika an'le hoe fomba amampanao tsy mety sy tsy mendrika rehefa tonga ny taonam-pifidianana ohatran'izao zany ka io zany nahoana de zao hoe samy mandray ny andraikiny ny atsika aloha zany ho atsika olo-pirenena ndana jereo ny anarana any fokotany aloha zay aloha ny anjara atsika fa ny resaka koatran'izay manaraka foana fa lay andraikitrao mihitsy mandana jereo de arao maso mailo aza manaiky mihitsy raha ohatra hoe misy ny endriky mpanodikodonana miainga any amin'ny resaka lisy-pifidianana eny ary zay ny momba an'iny fa dia miarabana andriamatoa Motarson alleloia anao sehatra ry miarabany rina miaraban'ireo mpanaraka rehetra izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao ny tenanay miaraba ireo mpanao tsy lazaina teknisianina samihafa kirakira izao fandarana zao miaraba ireo mpanaraka manerana ny Madagasikara ireo any ampitan-dranomasina koa ny zavatra nolazainy rina teo moa zany mikasika ny fifidianana tena araka ny vaovao eniko iny eo reniny olona zay ngamba ny tena ny fomba mazava azoko ilazana azy fa raha ny eniny vaovao an'ny navoaka amin'ny vazaha ny keo maraina tsy teneniny akory Madagasikara hoe anao fifidianana amin'ity taona ity satria ny fanjakana ny seniny nanaova ny seniny mbola miteny hoe de ho hita eo fanapahakevitra ny fitondrana amin'ny olona zany namany tsy misy de tsy teneniny fivorian'ny Union Africaine anomboka rapitso ministre ny affaires étrangères de hiakatra ny filoham-pirenena engany ka dia mba anambarany marina any amin'izany sehatry zany isika malagasy fa tsy any akory ny tokony anambarana voalohan'ny zavatra fa ny eto Madagasikara foana tsy ho atao tompotrano miono fa ny zavatra mitranga ny fifidianana nge de zao ny zavatra idealy ilain'ny olona rehetra de fifidianana atokisan'ny rehetra mangarahara lavitry ny kolokolo sy ny alatra isan-karazany hoe transparenty zay ny résultat eken'ny rehetra sy ny etsetra zay zany ny fomba zay zany ny tanjona irina hipetraka eo amin'le fifidianana isika malagasy tsy afaka ilaza hoe zay efa manana an'izany raisina fotsiny trany 2018 ny atsika efa voakany hoe nisy doublon nisy bureau fictif sy ny etsetra ny maty mbola atao anaty lisy-pifidianana zany rehetrarehetra zany de zao namoaka ny seni ny zavatra mitranga nefa eto amintsika zavatra mitranga tao orina kely tamin'ny herinandro de nanambara ny antoko anankiray toko politika mba anisan'le bebe to Madagasikara hoe zay de mahavita manaporo fa mandainga ny seni fa tsy nijanona tamin'ny 31 faraiky amby 30 volana janoary izy ny amin'ny fanisana tokony nataony satria tokony hoe nijanona teo izy fa mbola nanohy izy ny tian'ny olona tena olona zay ny izy nanohy ange hoe manisa anina eo ihany zay
fa tiany olona olazaina de zao tsy atokisan'ireo seni reo fa tsy mariny reo fa mandainga isaky mihetsika ireo zay nge le zavatra mitranga tiany olona olazaina ary zay fomba fanao zay a de olazaintsika moa rehefa avy eo am zavatra rehetra amsetra samy hafa fa tena fiainany reto fitondram-panjakana ireto mihitsy sy ny rantsa mangaika rehetra eo aminy ity resaka fandaingana ity ahoana moa no atokisan'ny olona anao zao ny olona tsy misy miomana mbola manambara hoe de vonina nampy am Madagasikara na ara-bola na ara-pitaovana etrena ny fifidianana fantatra nefa fifanjakana io tsy manam-bola nge io e tsy manam-bola io na ny anaovana an'izany ary de zao ny izy nefa tsy manao zavatra mba hoentina hampahatoky ny olona eo arany seni de tsy menatra akory ny andainga avoaka n'le atoky politika de tsy mamaly tsy namaly izy satria avoakan'ny olona mipirofo raha ohatra izy namaly eo zany tsika ka inona misy fombafomba fanao ary ny filora valomanana moa raha nyresaka an'izany tozy hoe misy fombafomba fanao ange eto amin'ny rafitry ny firenena na ny iraisam-pirenena ny tokony ho atao rehefa mikarakara fifidianana ianao ary mbola aloha lavitra le fifidianana de efa manomboka zany a zavatra zany protocole ny sadeko moa manana ny azy ary zao tsy hoe sadeko manana ny azy ka ny sadeko zany tsy zany zavatra mahasoatsika nge atongavatsika am'le hoe fifidianana mangarahara eken'ny rehetra manara-penitra sy ohatr'zay a le zavatra hitranga fa etotsika ny olona any andafy ara ho any RFI ara tsy miteny akory hoe isy fifidianana eto Madagasikara tsy tao mihitsy ny anarany Madagasikara satria na mifanjakana malagasy ara nge mbola tsy nanambara zany ofisialy fa ny seni no nyteny seni nefa manao hoe mbola miandry ny fanapakevitry ny fitondrana nanolotra daty fotsiny izy nanolotra daty eny nanolotra daty fa eny daty iny mbola mandeha ary zay mihitsy le izy ka de eo indrindra zany tsika zao a amin'ny olona namam-bola tsy misy zany de tsy fantatra zay hitranga any amin'ny fivorian'ny Union Africaine any fa raha ny zava-misy a ny 13 millions chiffre hoe everina ho isa mpifidy a 9 millions vo isa 9 millions 600 000 fomba ny tenenitsika tamin'ny hery moa zany hoe fomba ahoana no ahitanan'ireo 3 millions reo a ahoana ny fomba ho ataon'ny intérieur ny ministèran'ny atitany a ahoana ny zavatra rehetra atao a andro zareo iny ary zao no tena mampalahelo tsy misy olona mamaly an'le fanontaniana apetratsika nefa fantatra fa marina ny fanontaniana apetrakytsika sy hoetitsika eo anatrehan'ny olona rehetra am'zany hoe ahoana le fomba fa manana an'zany vola hoentina manao an'izany ve ministèran'ny intérieur teboka no apetrakytsika am'zany a engane mba tsy handainga koa ry zareo amin'ny intérieur fa diteny hoe zao ny marina de ho hitatsika eo zay rina angamba no azo tenenina amin'iny fa zao vahoaka rehetra tokoa de entanina foana isoratra ho any amin'ny fokotany anamarina ary alay visary rehefa voasoratra ny anaranareo de alay visary ny anaranareo voasoratra so rehefa tonga ny any amin'ny novambra any de ianao tsy ato mba anina fa de aseho le sary am'izay fotoana zay de hita eo ny anaovana azy eka zao mantsy afaka ampiasaina daholo ny fitaovana zay ananana zany satria ho an'izay manana telefona na inona alay visary mihitsy hoe io anarana tsy misy diso zay le izy zay ka ny hoe fandraisana andraikitra ty de io zany tena ilaina io ary matoa zany zay eto miteny foana hoe mandehana jereo ny anarana any amin'ny fokotany mandehana jereo ny anarana any amin'ny fokotany dia misy dikany de misy dikany tokoa zay zany satria rehefa tsy ao ny anaranao dia be deaibe zany ny vokatra zay be deaibe nyvokatra zay mety ampiasain'ny olona amin'ny zavatra fa ny anaranao le tsy tao iny na ao ny anaranao fa diso de ampiasain'ny olona amin'ny zavatra fa ihany ko dia zay le manahirana zay ka ny andraikitra zany de miaingany amin'ny olom-pirenena tsy rairay mihitsy zay tonga taona ifidy raha ohatra ka tsy ao ny lehibe amin'ny fokotany tadiavo satria le zoanao mihitsy no mila avoaka ka
misy miteny an'izany mantsy ka le fokotany ohatrany tsisy olona tady avo tsy ao foana zay sahirana zay miaza zay ny tambary tady avo ary zay le hoe finiavana zay le finiavana hoe tena hoe amin'ny fanaraha-maso hoe fandraisana andraikitra zay a zay neny tena tsakan'ny zatra manodikodiny Andriamantoa Motarson mariako fotsiny fa nambaran'ny filazam-baovao vahiny a tamin'ny maraina teo zao hoe ny any Gabon a efa manomboka ny fifampiresahana ry zareo a andaminana an'le fifidianana zany a fomba fanao zany mazava satria ary tsisy lalàna hoe manakana zany ka lalàna ara-manao hoe tokony hoe ataovy ataovy zay protocole mihitsy zay a mba hatongavana ao am'le hoe eken'ny rehetra de ny rehetra ny mihevitra hoe inona ny mety atao zay eto amitsika na ny fanjakana arange manaiky ange reo fanjakanareo hoe tokony ho atao zany fa tsisy sa miteny tsisy manapa-kevitra hoe tokony ho atomboka ohatra hoe amin'ny herinandro a fa miomanina reo atoko politika rehetra zay ivonina iresaka tsy misy manao an'izany nefa le tsy sarotra mihitsy ny manao an'io rehefa tena atao fa zao manahirana fotsiny am'le izy a le tsy fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana malagasy misy olana mitranga zany a fanjakana malagasy tsy misy mahatoky azy de ilaina mifampiresaka hoe ahoana ny fomba atao a mba hatokisan'ny olona ivoka mpifidianana io de mila miresaka de vahana le olana de mitoy zany a tonga hatrany amin'ny hoe fifidianana mangarahara eken'ny rehetra ary dia ara-dalàna indrindra zay le izy zay ny miresaka momba an'iny a azo resahana momba ohatra zany zao hoe tokony ataon'ny senia zay fomba hitokisan'ny vahoaka malagasy azy zay ny tena amin'ny fiasany ao a sy ny rehetrarehetra ao de ohatra zany koa ohatra hoe zay ratsamangaika mahakasikasika fifidianana azadino vahoaka malagasy inge aloha mandony karaman'ireo e vahoaka malagasy zany ny patron de tokony ho ajaina ny patron fa rehefa tsy mahay an'izany ianao mela teo fa tsy any anadany reninao io izy ny fitenena mialatsiny afa ohatrany masika be tsy hoe vola mpianakavianao io de ataonao am'izay tianao mipatronanao ajao omeo fitokisana hoe mahay an'le asy ianao fa tsy manaonao fahatany ohatran'io anao de eo anao de miteny hoe mijanony zay 31 janvier de io misy antoko manam-poro fa mandainga ireo de inona ny teny tsy sa mamaly an'izany tsy sanamaly an'izany ny seny ka zao ho ajanontsika eo iny resaka sehiny iny a fa everina fa ny fitondram-panjakana malagasy ko a mba hanaiky an'izay hoe ilaina ny fifampiresahana ho tonga hatrany amin'ny fanitsiana zay rafitra rehetra misehatra atao anatin'ity fifidianana ity a mba hatongavana am'le hoe eken'ny rehetra mangarahara ary azo itokisana faraparany am'ty resaka fifidianana ty le seny mo vao teniteny foana fa tao ihany neny no niangan'le mahatonga ny resabe satria tao ihany na inona tena ohatrany tsy hoampy le vola sinsisa de zao ary zao zany afaka manontany eny ny olona ohatrinona vola efa lany hatreto hatramin'ny firitsika an'io alarby 5 febroary 2024 ohatrinona ny efa vola efa lany teo anivony seny amin'izao hoe fikarakarana ny fifidianana izao ohatrinona ny efa lany de inona avy no nefa nampiasana n'le vola ty resaboly ty man tsy manahirana na resaka ahoana na inona na sehatra inona na sehatra inona raha vao resaka vola iny hatrany tokantrano raha vao tsy mazavy zay dia mipetraka foana ny aya ka zao zany zao be debe ny olona manontany an'izany hoe ohatrinona ny efa lany teo anivon'ny fiasan'ny seni zany amin'ity fikarakarana ny fifidianana ity de ahoana ny momba an'izany inona nampiasana azy sinsisa ny fotoana moa zany mandeha foana tany anatin'ny loi de finance tany efa nisan'le vola tokana ikarakarana ny fifidianana de ohatran tsy ampy le izy a de iza no menonio sinsisa lasa resaka ohatran'izany tsy resaka tsy mifankahita tsony tsika menakavy am'izany satria na ny vola everina ho azo ao anatin'ny loi de finance rakerina zany ny atsasany no azo fa tsy fidiram-bola tsy eo mihitsy
zany resaka ny any ivelany ty mbola meno eny daholo fa any Turquie sy any Ukraine mamaika ny olona zao zany raha ny oniva amin'ny firenena mitambana tsy ny tontolo iaina ny raisam-pirenena tafiditra ao anatin'zany rehetrarehetra zany a de eo tsika rehetra fa zao mila miezaka tsika mila mitady foana ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy fa nany filoam-pirenena arangeny vahoaka malagasy ny patrone fa tsy ananina azy hoe badraodronareo tsisy anina aminareo tsisy feheverana ianareo tsy zany fa mba mahaiza mifanaja fotsiny de ajain'ny olona ianao fa rehefa tsy manaja ny olona ianao de manjary hafahafa zany zavatra zany zay no azo resana amin'iny reny de ino moa zany mandeha foana ny fanentanana am'izay hoe anarana jereo ny anarana any amin'ny fokotany zay a fa alohantsika tonga de resaka momba an'ity resaka vidim-piainana tsisy farany ity mandeha anao zany de menimenina tsy menimenina ero fa le fimenimenomana zany a de ohatra miodikodina eo fotsiny miodikodina le fimenimenomana de petraka amin'ny fanena ahoana ihany izy ty e zany zao rina ny vaovao ny voaka ankeo a mampalahelo mampimeny vaovao nyvoaka na voaka ny frantsay aloha zany e rehefa mandeha ty anao ny RFI namoakany io zany a de mba mien'ny RFI rehefa mifidy sasany a de inona ny zavatra mitranga nyresaka amin'ny Madagasikara izy de rehefa nyresaka amin'ny Madagasikara izy a de zay vidim-piainan'zay no nyresahany de zavatra mampalahelo ny zavatra mitranga nanao fanadiadina ny mpanao gazety frantsay nanao fanadiadina izy a dia nanontany nga tompona andraikitra ao amin'ny inny state izy zany ao amin'ny fitoerana momba ny atotanisa eto Madagasikara de nyteny a le tompona andraikitra hoe zay a de naka ny vidinentana efa eninjato karazanentana misa eninjato nalainay ny vidiny ka tamin'ny anelanelan'ny novambra 2024 a sy novambra 2024 a dia eo amin'ny 100 ao a ny fiakatry ny vidim-piainana tena 100 zay rina le teneniko hoe tena tsy marina ireo tena malo honety tena manambaka mihevitra ny gasy a ho badra odra le lehibe ny state raha ohatran'izay eninjato karazanentan'zany fa maninona zany no avoakanao fa maninona ny tsy panier de la menagera fotsiny no avoakanao hoe entana eniny zay ingeny tena ilainy amin'ny andavanandro e ary ahoana ny voan'le 100 ka mora nge zany riny e teoriana baricentre zany ozy mpanao matematika mora kely manao an'zany maka eninjato izy a ka ny vidiny ohatra nge riny e vidiny latabatra ohatran'ity ataony eo anatin'zany ty anga mihetsika ny vidiny eo anatin'ny heritaona tsy mihetsika nge vidiny ty fa jao ny tena mampalahelo hoe manala baraka le izy ho an'le tompona andraikitra tao amin'iny state teo no ao ihany ny RFI de naka nanao interview olona eny etsena ozy le olona vidiny ty bara-tsavony ty zao a tamin'ny heritaona 504 zao izy ozy a 7 inona ny ifandraisany 10% am'zany nga tompona andraikitra n'iny state foadeny zany 100% zany ka zao rehefa maka vidinentana ianao a be de be entana am'le eninjato ange angambany 500 nano ohatr' zany a tsy mihetsika ny vidiny de noai ao anatin'io a vidiny le hoe ena vary menaka savony siramamy noai ao anatin'io a de tafidina any am 100 fa raha ny panier de la menagera zany no raisinao zay no fitenenana hoe espace vectoriel ataonao a tafakatra any amin'ny 700 nge zany e voatabiraina zao mazanga arivoariary ndray zay zao anankiray le cadre temporel le fotoana nanaovana an'lizy de hoe novembre 2021 novembre 2022 donc tsy resaky tsika hoe ny vidina voatabia zany ara zany amin'ny heritaona indray zany a tsy ho hitan'iny state zany a fa noaeny eo amin'ny hoe ny vidina kifafa plastika hitany any amin'ny
i grande surface le tsy mihetsika mihitsy ny vidiny ka zay mantsy le henan'le olona isan'andro hitany isan'andro azavaina tsara aminareo zany a raha entana anakiroa ohatra no alainy ty latabatra ty ny vidiny a ohatra ty hoe 50 000 ariary ohatra zany am'izao andro volana février zao zany a de alainy ny vidina voatabia ny any mahajanga na ny any analakely a alainy koa ny vidina savony a de zao zarainy anankitelo ataony moyenne de zarainy anankitelo a satria continue vidin'le latabatra de milatsaka any amin'ny ambany de ambany fisotro vidim-piainana nefa le voatabia fotsiny fa raha le voatabia sy vidikena sy vidinanana sy ny legioma tafakatra any amin'ny 300 farafakeliny olona zany fa aza mifanambako oatran'io aza mifanambako oatran'io aza mifandreborebo oatran'izany nareo a fa tsy mety mihitsy c'est de la malhonnêteté intellectuelle qualifié ny zavatra ataon'le olona raha ohatran'izany eninjato fiza manaona hoe meo ny vidin'entana eninjato entana anankifito na valo no ilaina de voafaritra my fiakatra ny vidim-piainana fa tsy marina ny teneny ny eo amin'ny ministèran'ny finansa hoe 100 isanjato 900 600 de tsika ny sody tsy marina nge zany ny hoe mitenyny prime ministre hoe 600 a ny fahataterahany tetikasa mialatsiny a ndre mato prime ministre vidy-tsavony ny tenen'le raha mato fotsiny teo amin'ny RFI tao analakely 100 ny fiakany ary olona io tsy mandainga mihitsy satria io miatsany isan'andro zay tsisy mandainga le raha mato fantatry le vazangy zany le vazangy efa manomboka mahafatapatatra ny dikany teny gasy fa raha ohatra izy naka vidina hoe concombre koa tany amazynga mbola zavatra hafa koa zany orangaty ka zao ho anareo rehetrareo zay ao anatin'ny raha tsa mangaika n'ity fitondram-panjakany ity a aza mba manao ohatran'io hoe vous êtes délodateur ozy ny teny frantsay nareo le pakaranondranony le mpanambomboatra tsy milaza ny zavatra marina de manjary mivilana tanteraka le firenena eto zao rina miteny amiko hoe nisy olona nge ozy tonga teto Madagasikara tonga de niteny hoe tsy afaka iaina amy zavatra ohatr' zao a de lasa izy miverina tsy afaka iaina ohatran'zao fiainany eto Antananarivo zao a de lasa izy miverina je ne peux pas vivre comme ça zay ka zay a nareo raha mbola izany no ataonareo tsy mahagaga raha ny vilana ohatr' zao ty fireneny ty 100 ve moyenne ny tenenile statistika fa aloha le statistika ihany raha ny savony fotsiny de aloha izy namoka azy raha ny vidim-bary fotsiny vidim-bary nge 900 tam'izany de rehefa aveo lasa 800 efa lasa 30% zany ditanao fa raha ataonao moyenne ny 100% sy zao arivo kapoka 65% arivo le fotoana le cadre temporel ao arina eo am'le hoe novembre 2022 ka le moyenne samy mahay an'izany tsika samy mianatra an'izany tsika fa zao ny marina ataovy farito ny panier de la ménagère farito hoe vidim-bary a menaka savony a siramamy a ny sira mora reny tsy de mihetsika iny falinareo mametraka an'le sira ao anatin'le panier de sira tsy vidiny isan'andro tompoko zay aloha ao kazava fa reo efatra na 10 reo a apetraka ary alaivo erany Madagasikara fa zao rina miteny hoe mividina legioma any amin'ny faritra am'izao enjakenjana tena enjana zany tena enjana ka reto iny state reto rehefa manao a izy manana service any ananina any tokony hity zany ary marina voaka fa nareo ange hoa mpiasa mpanjakany ka raha mainy volam-bahoaka ny etram-bahoaka fa aza mifandreborebo oatran'io ka manao tsinitsinina an'le patron-nareo le patron-nareo no ohatran'ny hoe mialatsiny amin'ny fitenenana tafa ohatra aloha tsy teneniko fa tena tsy mihevitra an'ireo ohatry ny olonareo de mandainga tsy menatra zao nge zay tsy teny hoe inonareo na inona fa zao fantatrareo soratra masina fa ny olona mandainga mpandainga
de ohatran'ny hoe raha inlainga fantatra reo nytoy an'izay ka elao zay fa mitondra anareo any amin'ny fahaverezany zay zay ny resahana an'iny ka rehefa miteny an'izay ary ina de mahatsiary eto hoe le resaka le hoe ady hevitra hitako tao amin'ny tele zay rangaty fa de resaka lalany zay le député de tatonga any am'le lalany sitra ka zao miteny am'rina eto mantsy zao hoe ny zavatra eniko mba nahita fandaharana ady hevitra nataon'ny honorable anankiroa tao amin'ny tele de gaga honorable gaga rina nahenona efa nahenao an'izay ihany amo e fa eto avo miteny an'lizy en quoi ils sont honorables mahatonga amiteny an'izay de hoe any député ange antsona honorable mariny zany fantatro zany fa zao ange zavatra teneniko aminareo ny fitenenana ny député hoe honorable tsy de mampaninina fa nydikany matematika de zao hoe député rehetra zany honorable daholy zay ny dikany ny mifanohitra n'zay ny teneniko anareo raha vao misy anankiray tsy marina am'ireo député reo de tsy tokony honorable izy rehetra matematika zany matematika zany classe de seconde nampianarana an'zany tsika menakavy oka aloha azava fa tsy hoe tany hoe quelque soit x contraire an'izay il existe x il existe contraire an'le quelque soit zay ny contraire an'le quelque soit zay ka raha hoe honorable ny député tena misy ny député honorable de misy zany député tsy honorable ohatra afa-tsy reto hoe reny député tany atsimo-atsinany reny reto mpitarika ny député Tim Siany reto fa le député nanao autorisation ho an'ny tena nitondrana palissandre honorable ve reny reny le député manindrinindry mizavatra ny hoe fitondram-panjakana mampirisika azy anao zavatra tsy marina sy anare honorable ve re anankiray nefa nytenenina teo lolo hoe nanao autorisation tsy marina zay fotsiny ange de ampy hoe tsy marina le hoe honorable ny député rehetra zay de fa honorable zany de zao allo ka tsy ety le hoe sasany ho atao honorable de sasany tsy atao fa tonga de hoe allo fotsiny antsona hoe député izy tapitra ny resaka fa zao tenen'io député tam'le adevitra hitako de zao tsy mety mihitsy ange fitondrany filora valamanana tiako mihitsy miteneny ty zavatra ty satria efa elany naheniko an'izany hoe tsy mety ahoana hony zao filora valamanana mantsy tena io resaka lalana io fantatra ve nydikany alma mantsy an'le député anankiray de asa lalana malagasy mariny zany fa tena izy reriny nanao an'io ndra afangaron'le député to my personne morale sy my personne physique tsy piako aloha zay ay misy député ohatrany somary hafahafa ihany ny fisainany tsy mahay manavaka an'izany akory fa zao ny teneniny lalana nataon'ny allemand matanjaka araky ny fenitra le qualité zany le qualité ary dia nateza le lalana zavatra tediavo vahoaka malagasy ange tsy hoe raha koto sara lay sara be nanao an'le lalana zavatra tediavo ny vahoaka malagasy andre mato député lalana vita tsara vita matanjaka azo ny ampiasaina amapolo ny taona maro zavatra nataony inga député mantsy hoe am'izao de misy orinasa maromaro manao ny lalana kitoto telo volana de potitra avy eo tsy alono karaman'ny olona tsy niteneninao zany fa zao mba tsy te anala baraka anao angamba le namana anankiray le député anankiray député moa no etsoko anareo zany dia tsy tadidiny tao anatin'le le ady hevitra ny niteneny zay fa ny zavatra nataonareo de akamakamo inona ny zavatra nataony riny entreprise manendy goudron le goudron nendrana tamy lalany reny zany no averina atona ao anaty tapabarika de ireny zany angeny nataonareo de aveo tsy manaraka ny fenitra
hoe zao ny tokony ho faharetan'io lalana io tsy misy manao an'izany ny olona nomenareo asa de rehefa avy eo inona ny zavatra ataonareo tsy omenareo ny volan'le olona le olona milahatra ry mitondra pankarteria anosy fa nefa le lalana nataon'le olona koa ny akabiaza nefa potika ohatra zay de inona ara ny tianao raha iza manokana aleoko ny alemana nanao an'le lalana aloha na ovaina ara ny asoseo anatin'le alema an'ny alema zany fa aleoko le qualité an'le lalana ataon'le alema no atao de roapolo taona ny lalana voasimba toy zay ohatra ny anareo hoe de nen'ny allemanga ny azo ny amboarina hoe izy indray zany irotsaka anao société de contrôle ohatra zany tsy de olana zany fa ny fanaovanao hoe tam'izao kosa am'izao fitondrana izao de olona fa marobe no misedra fa kitoto daholo le asa natao zay inge mahatonga nyty lalana vo ty ary mbolo resahana isirina eo hoe inavy ny lalana vo sy ny tsy mety amin'ny ataonareo rehetra zay ka zao mantsy zay le resaka lala zay tena sujet hoy isika saripady io tena saripady ty resaka lalanyity satria tena iakinan'ny am-pirenena ny lalana samy manaiky an'izay daholo tsika ary zao le izy ny vahoaka malagasy ray manontolo tsy misy akanavaka ny vahoaka malagasy naiza misy azy eto amin'ity Madagasikara ty de mendrika azo lalana marina mendrika azo lalana tena tsona hoe lalana tena tsona hoe lalana ny vahoaka malagasy iray manontolo sy ny toerana rehetra eto Madagasikara tsy tokony isen'izany zao nanclave zany tsy tokony isen'izany hoe tena hoe faritra lavitra andriny zany za moa zany fomba fiteny fefantaonany ataonany taonany maro no nandrenesana an'izany aty amin'ny telo am'roapolo sy roa arivo mbola eny foana zay zavatra zay de aka zay nefa miezaka ahoana ny olona nanao ny entsy ho zavatra indray no kianina sy naovana ny fanenjena io mantsy efa nresahana teto ihany ndray matomotarsony aminy hoe raha ny président Marc Ravalomanana zao tenenina hoe manana ny alema asa lalana malagasy manamboatra lalana fa betsaka any mpanambola zay aloha anankiray betsaka amin'ny mpanambola fa inona no ataony tsy lalana no ataony fa zavatra hafa betsaka amin'ny mpanambola tsy lalana no ataony fa apetrany any ivelany volany betsaka amin'ny mpanambola tsy lalana no ataony fa resaka toeram-pilanonana no ataony fa inona moa ny vokatry ny lalana ny vokatra oentin'ny lalana ane de zao mitondra fampandrosoana ny lalana tena lalana fa tsy hoe lalana kitoto na hoe lalana hoe zara fa vita fotsiny ka ny vahoaka malagasy tompoko ny tadiaviny de tsotra lalana misy lalana eo ahafahan'ny fiara ahafahan'ny vokatra mivezivezy zay ny azy fa nyresaka hoe ambadika politika sy de mba manaova ko orinasa mpanao lalana raha manambola ny any ambadika any manaova zay le izy zay zao ngeriny ny zavatra le izy aloha misy tsy fahamarinana amin'ny fisainana malhonnêteté intellectuelle ny teneninga député nga président Ravalomanana nge tamin'izy mera nanao lalana teto Antananarivo zany hoe efa nanana traikefa izy ny amin'ny fanaraha-maso ny amin'ny lalana atao de malaina tsy te hanan-dratsy moa zany tsy te hanan-dratsy izy de zay no mahatonga azy hoe alao mihitsy isehitra atao anatin'ity fanaovan-dalana ity mba ho lalana manara-penitra ny lalana ho atao manaraka norme zay misy fenitra isan-karazany norme misy fenitra isan-karazany tsy maintsy arahana amin'io fepetra io vo hoe tratra ny durée de vie an'le lalana hoe ny fahatezan'le lalana hoe anao lalantsika de atao lalana mandritry ny roapolo taona de misy fenitra maromaro tsy maintsy ho arahana am'izay fa nandeha amaly nandeha ny akandrefana tany de tany nandalo teo amahitsy fa tsy mahazo atsaina ny lalana eo amahitsy eo atapy tanàna amin'ny mahitsy miala ary ambony ary
atrary ambany ery ianao reny 4 io reny makany 4. mahajanga tsy mahazo atsaina ny lalana eo mahitsy ianao riny fa tena azao fa ela matezitra be ny tsy tany ahoana fipetrany eo matezitra hoa ary de tsaroko tapoka ny tenin'ity ministre ny travaux publique hoe zany nianatra an'io tam'le député nananina zany nianatra an'io aiko mialatsiny fa tsy mahaelle izy ianao indray mato ministra fa io meniny banque mondiale vola ny firenena malagasy anamboarana lalana 1200 kilometre leo atapy tanànany mahitsy ange raha ataoko hoe raha atrariakakina mpanotokana ngamba ataoko hoe 7 à 10 kilometre de vita tsara fanakay zara le vola za aloha tsy anao hoe lasa nga ministra kosa fa maninona ny tsy nitakinao le vola anaovana an'io lalanaio de naka entreprise mety anao fa tsy reto entreprise hafaafy reto a le manendy goudron eny amin'ny anina tsy reny no alainao fa maninona ny eo tapy tanànany moramanga eo moa zany zao a ka le manendy goudron ve zany ohatranefa lasa fiainantsika le hoe manendy goudron le trongisiny etsy de le raha tokotany angereny andraso lory raha tokotany ary ohatrany tsy mateza reny a any tokotany ange ditongotra ao sy hoe tomobile ray mandeha deux aller de tsy mihetsika iny raha tokotany fa raha arabe ozy président raha valomanana teny loza zay ny teneniny an'lizy hoe zay vao misy olona manendy goudron ho atao am'le lalana eto amitsika misy an'zany de tsisy ka zao le o atapy tanàna ny moramanga le niteraka amboteiazy ndraindray tsasakady ndraindray adinray a namboamboarinao tsy araky ny fenitra akory enao le nianatra an'le fanaovandalana fa maninona ny nataonao ohatra zao ny fanamboarana an'lizy ary jerevo ery akaiky le sale sinoa ery am'le efa ivily miakatra makany atomasina zany ary tohatra ny tsy azo andehanany tsony ny ilany akavanan'le lalana fa potikako de avela ndray fa ianao tsy azoko nianatra ianao za aloha nge ndray mato ministra de mahafantatra hoe misy ao amin'ny mpikambana ny gouvernementa nianatra hoe nanana masters 2 ingénieur ny TP nge plus 5 zany de zao le olona nanao masters 2 dozy hoe tsy mahazo miditra any anaty roplanina ny saka roulety misy valizy zany nianatra plus masters 2 ka hafahafa ka zao tsika tsy resaka hoe inona le diplôma fa marina fa eto Madagasikara misy hoe tsy ekeniny any an-dafy any diplôma ny l'université ny any an-dafy ko misy hoe tsy ekeniny malagasy zany zavatra pitrangy zany fa zao mampalahelo a tena nianatra ianao no teny an'zany za mino an'zany fa le tsy fahamarinana nge zany no mitrangy eo am'le maninona moa zany le maka ranondranony de tsy samitaky an'le vola hoe monsieur le président le vola ny banque mondiale ve azonay ministère ny travaux publique mba ampiasaina am'izay anamboarana iny lalana fa de fa tafa oatra jerevo moa ny lalana iny lalana eto Antananarivo ara tonga am'le hoe loza zay ko ange ao am 67 le ry avarabaratra le eo amin'ny ka zay a eo vato be de mena avaratra ery ka rehefa ataony kotany zany rehetrarehetra zany ny resahana ny seni ny iny staty ity lalany ity feny a tovy eny any amin'ny ministère ny finance le makaranondranony be de be a fa ny tsy marina daholy tsy marina daholy ny zavatra atao a de mana soso mandokadoka milaza hoe zao de rehefa miresaka ngia député moa le hitako tamy tele de 20 isanjato ninona raha ngaty mba teneno anakiray no angatahako aminao vereny ianao miakatra raha de to teneno hoe tiara ny ohatra anakiray a zao le état initial nyty zavatra ty de zao ny 20 isanjato a tonga 20 isanjato izy zao a zao le zavatra anakiray amy sehatra anakiray fa za tsy miteny aminao hoe sehatra anankitelo ampisehoanan'zany de hitena hoe tena mba marina kay miteneny nga député fa rehefa tsy manao an'izay ianao a de ohatran'izay ihany ary zay a fomba fanaonareo menakavy nanomboka tamy 2019 zao mantsy tsika firesaka an'zany resaka zany satria efa kaika ny fotoam-pifidianana zao nge rina rehefa kaiky ny fotoam-pifidianana zareo mantsy ny teny hoe
anisany tena ninjeny ny président Ravalomanana mantsy zay resaka alma zay ka hitako ny fomba ny fitenenana azy a de hitako ny fomba amalinan'le izy de tonga de atoko eto za range tamin'ny fotoanandrony za de miteny am'rina fa nisy olona expert fiscal ny teny tamiko Ravalomanana nge raha motarisona nanao ny tsy mariny kepoka tsy mitovy ny renseignement ananana zany izy mety manana amy maha expert mihitsy izy amy maha expert azy de nangina telo volana anina ohatran'izay tatyarina de fantatro le problemany fa azoko tenenina mihitsy le izy fa mbola teneniko zany rehefa amin'ny fotoanany hoe afaka 2 volana sy ohatrohatro zay fa tsy matahotra an'izany ary zanga ny eran'ny président Ravalomanana akory hoe amaly an'le resaka alma na hamaly an'izay tenin'le expert zay fa zao nge le expert menatra am'resa mifampijery amiko menatra mifampijery amiko satria miteny izy hoe manao ny tsy marina ny filoha Ravalomanana tsy niteny azy akory ary hoe ary inona ara no ataony reto olona reto mpamakitrano ve reto sa inona tsy niteny azy an'izay fa menatra izy tsy samy resaka le inona le sujet moa zany iny tsy samy resaka ny loha hevitra ohatra zany am'zany amiko tsony izy satria fantatro fa zavatra tsy de mipetraka tsara le zavatra nytenenika teneniko ihany zany rina satria andeha ho any am'zany mihitsy mantsy manomboko zao ny resaka ny fanaovana rehetra tsisy mampatahotra ary raha zahako mahafantatra hoe ohatrohatro zany tsy mba mipetraka teto raha ohatra ka fantatra ohatro zany filoha Ravalomanana fa mifahafantarako fa tsy ohatro zay izy nasaiko mipetraka eto ary de tsy miera aminy fa tonga de mamaly hoe zao le alma ay manavaka amy persona morale sy my persona fizika ary tsy de ho tsary ngia député zay ny teneniko am'izay resaka vato tsika rehefa eo fa resaka lalana ihany tsika moa mijery ny zava-misy resaka mijery ny zava-misy tsika ohatra zao ndre tsika ny lalana eto Antananarivo atao anaty tanàna be de be ny simba ndana makany amy 67 hectara de ho hitanao hoe manahoana ny fandehan'ny lalanao zany fa simba ny lalana de resaka no be de be fa ao anatin'izany koa anefa mba misy ny lalana tena mafy zany ohatra le tsy akaiky ny Saint-Michel io ane sao de adinitsika fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nanamboarana an'io le tsy akaiky ny Saint-Michel io zany de ny Allemanina nanao an'io tadidiko mihitsy za nisan'ny mpanao gazety nanao ny allemand no nanao reportage tao de tena naseho satria natao hoe mba vitrine ve filazan'zany zany hoe io zany de tam'izay naseho taminay mpanao gazety topoko ny atevon'le goudron ohatran'zany zaiko firy centimetre fa ngezala izy netina avany de hoe ty ohatran'zao ny atevona goudron zany fa tsy goudron ny endasina ao anaty barika fa raha tsy zany efa mitresatresaka lalana ane ny tena zavatra hita zany atao Madagasikara indrindra ny atao Antananarivo manomboka mitresaka zay le goudron de rehefa mitresaka le izy mitresaka de idiran'ny rano de mibotsina de miendaka de lavaka kely ohatr'zay alohan'ny voalohany de mitatra de tsisy manamboatra de fa potika be ohatra n'io RN2 Moramanga makany Tamatavy io de zay va hoe sy hiezaka am'izay zay sins ray zay raha resaka entretien indray tsy tokony hitombona mihitsy zany hoe tsisy vola zany fanaovana entretien aloha de hoe eo vola anatanterahana ny asa de eo ihany koa ny fotoana misy fotoana mantsy io zavatra io hoe raha ohatran'zao zany no fahavoazana dia tsy maintsy enjehanao anatin'le fotoana raha ohatra zany ianao reradreraka amin'ny resaka tontolon'zay arabola zay de mba manenjika ianao zany hoe mba tsy hitaran'le fahavoazana be ohatran'ny olona marary any io raha vao manombonomboka ny aretina de efa vonjenao izy de sitrana izy fa efa aretim-be le izy de ny dokotera no lazainao tsy mainininona nefa ianao mianahana ny ananany de maty ianao de ohatr'izay koa le lalana
ohatr'izay le lalana zay andrasany efa fahavoazana be de io zaro laratsiraka hoe misy volany amin'ny anaovana ny entretien fa taolay resaka ry nalefa ny jiramasa inona ny dirany jiramamy zany hoe nalefa ry le vola ro lalatsiraka ny tenenzay député am'izay zao atao honorable zao laratsiraka am'izay satria tena itsiny le dikan'izay zany a tsy tokony isy lalana mihitsy a hoe ho tara ny fanaovana entretien sa fa fantatro ny vahoaka malagasy de hoe misy ny vola zao ny mba de zao toizako zay resaky riny zay aza tenena maninona amresaka lalana foana zay satria zao le impact le lalana re tompoko a de ohatrohatr' zao rehefa ny ratsy le lalana ralantirany mandeha mora le tomobile zay ny mandany lasantsy gazoal zay fandehanana mora zay a tsy mahazo an'le régime le moteur le tokony iainany le moteur a mandany gazoal sy lasantsy zay zany hoe vola mivoaka ho an'ny firenena zay rehefa atambatambatra ary manaraka zany a mandeha mora ny tomobile de metara ny fotoana atongavan'ny olona any amin'ny asa manandraikitra zany hoe raha ho anatin'ny calcul économique hoe zao ny fotoana amikaran'ny olona anankiray de tsy mahatratra n'iny fotoana iny izy fa miaina no le fahatarana amy lalana atao ny sarge mitombo ny maskarena nefa mitombo de mivokatra ny fitoanany fifamoivozana no aratsy ny lalana efa mampiteniny moana mona eto amitsika ngamby efa mikely sisany ery amin'ny hôpitaly rina fa raha ny lalana eo amy 67 ohatra fotsiny io de misy bus ny vily ny ala am'le lalana mihitsy le bus tompoko fa ny ovy izy a satria maninona tsy azo aletsony eo am'le faritra eto Antananarivo zany a de io de jereny eo jereny eo nefa hoe valopolo isanjato ny asa vita zao kosa e tsy fantatra teny a prime ministre ny teny an'iny a ny hoe valopolo isanjato ny vita fangamera tsy ny teny kosa izy hoe 10 isanjato a fa mety iteny izy hoe 10 isanjato na 7 isanjato ny vita satria tsisy zavatra vita nge to Antananarivo ka tataviny olona ne tonga de amboary lalana 67 ela be zany fa tonga de amboary a le lalana Antananarivo iny eo mantsy le izy eo zany zara ny fanjakana raha misy faniliana ohatr'izay ka iny route nationale le fa zao impact économique an'iny raha mato ministre ny finance sy ny travaux publics fa nga tsy voaka malagasy mimpon'ny 67 feny efa le fitsinjarana fotsiny aloha zara ny ara ho zara ny impact économique vokatriny ara-toekarena goavana tomobile mandalo eo amin'iny 67 iny amin'ny avana sy ny an'iny ange efa firetsy isan'andro zay mihitsy sady be olona zay ka tokony hoe tokony fanjakana fohy be mihitsy a ny tokony andray andraikitra fa ingamery io fa nga io misy atenaina amin'io e tsisy atenaina io ange kotony efa tokony miala atoato e hoe matao ny fifidianana e tsisy atenaina amin'io tsony ny anao auditiny 11 milliard ariary na intany amy knapsa zao a hoezana ho atao ny audit ho atao amin'ny SMGD ny tokony ho atao aingana fa ny prise illégal d'intérêt ny fahitako azy manokana atao amin'ny fomba maro samihafa azahoana vola ny mahatonga an'ireo zavatra hafahafa ao Antananarivo reo tena zay le izy atao dolo foronona ny anina etsy servisy anina eto a de ao de membre ao CA ao de mandray ohatrohatr' zany ange io mitrango io e fomba fanaon'ny olona ty zavatra hafahafa zany de zany no ataony ka tsisy antenaina amin'io tsony raha ity lalany eto Antananarivo ty a mialatsiny amy vahoaka n'Antananarivo a za koa mba teraka teto Antananarivo fa tsy misy zavatra atenaina amin'ny omery io a sy reo ekipan'ny IRD reo anky reto conseiller intime manao fandarana eto amin'ny MBS miala marary fona reo raha vavy a de mampahery anareo re tompoko fa tena tsy zaka tsony tsy zakana no ny saina mihitsy angerina ny tsy mahazaka n'le zavatra atao e zay le izy de lasa miteraka stress amin'ny tenan'ny olona amin'ny tenan'ny olona tompona ndraikitra ohatr' reny le izy a de manjary makarary faraparany resaka lalana iny satria tena goavana be izy tika lizy ane zany na lala-pirenena io na lalana anaty tanàna io
de tsy manahirana anao milaza azy hoe tsy araky ny tokony izy simba ary ny lalana any amin'ny commune rehetrarehetra any ary ny lalana any akodaoda rehetrarehetra any tena tsy misy mpijery sao de tsy fantatsika ary fa eto Madagasikara eto tompokoa mbola misy olona tena hoe tsy mbola nahita an'izany tontolo tanàn-dehibe zany. Misy olona tsy mbola nahita an'izany lalana goudron izany eto amin'ity Madagasikara ity. Misy zany satria tena hoe any akodaoda any fangaro eny tsy malagasy. Fangaro eny olony reny tsy malagasy. Manahoana izy ny tsy afaka hisitraka ny lalana. Ka ny antony ny Allemand manao lalana de monopolisena tsy marina le hoe monopolisena satria ny lalana mbola tsy vita eto be de be fa zay miteny de manaova ihany koa orinasa manao lalana de ohatran'ny any an-dafy be de be ny orinasa privé mpanao lalana de fa ny azo mirindra tsara. Raha hoe ny lalam-pirenena zany zao mba ataontsika hoe mba mety sy mba hoe mafy mba hita de lalam-pirenena voalohany zao iny Marivomamo iny mandeha makany Analavory iny zany raha mandeha amin'iny anao raha mba tena hitanao hoe mba mety le izy aloha fa ny akoatra an'izay tsy hita zay fanena sao de manakambara momba an'izay RN9 zay remotomotarson. Raha ny eniko ny calculation natao tamin'iny durée de vie an'iny lalana iny tamin'ny calcul 20 ans tamin'ny nanaovana azy tamin'ny nanaovana azy ary ny olona nanao ny contrôle an'iny lalana iny fantatro fa raha misy olona mahitsy de anisan'ny mahitsy zany olona zany dio izy io ito mihoatra ny 20 taona nge io zany zao io lalana io fa tsy ohatran'ny lalana fanahoan'ny reto olona reto hoe manara-penitra enim-bolana ny hitako ange nanaovana an'iny lalana fasan'ny karana iny ange nendasina le goudron nendasana tao anaty tapabarika zay de enim-bolana de maty de zay de very le vola fa tsy haiko nakaiza dolo ny ampahan'le volaka zay ny resaka lalana aza mifamimelesona fa tsy ny olona sady tsy mandokaraman'olona tsy manaraka an'le norme koran'le lalana no nde hitabataba hoe zao ny zavatra mitranga fa makanesinareo de mitondraka de makanesa any amin'ny président Ravalomanana raha manam-potoana izy hoe mba hianatra aminao zay re tompoko fa tsy aza miteniteny foana sady tsy mamenatra zany eny ary zay ny lalana aloha fa andao iresaka vato indray aloha Andriamatoa Motarson satria ianao de nisehatra tamin'io nandritra ny fotoana maro tsy hoe fotoana maro akory fa hoe taona maro ianao ny tao ahoana tsara ty resaka vato ty za zao olo-pirenena de rehefa mandeha ny vaovao nisy an'izao tratra moa ny fananan'ny malagasy arenakibon'ny taniny malagasy nde ataoko an'izay tany Afrika Atsimo hoe na volamena io na iny io tany Dubai nisy an'izao de rehefa mitrangy reny de zay vao taitra ny malagasy zany hoe fa ahoana kosa zany ahoana ny arem-pirenena sinsisa sao de mba azonao azavaina kely aloha momba nyty resaka hoe tontolon'ny arenakibon'ny tany ty am'le fitsinjarana azy zany satria misy ihany ny fanazavana ny naninany fa matsapa ny olona hoe fanazavana ohatrany tsy feno le izy fa fanazavana mahitsy zany mba tiana mba ho fantatra ao anatin'izay hoe misy hoe vato sarobidy zao hoe sinsisa inona tsara izy io mialatsiny ary somary teknika aketo tsy ny zavatra ho teneniko ny zavatra fantatro fa raha hoe mahay momba ny vato zany tohatra mivitsy mihitsy ny olona hoe mahay an'izany an'izany fa ny vato ara de efa misy karazany firy ambizato de efa manahirana fa ny fomba fitenenana sotriny angamba amin'ny ankapobeny mba hoe ho azon'ny olona le izy misy ny vato soa vato sarobidy ny vato soa sy ny vato fitondra miaingo fandikana azy amin'ny teny gasy moa tsy de fampiasa loatra amin'ny teny malagasy angamba le izy fa hoe pierre précieuse pierre gemme de ny pierre chemisème sy ny etsetretsetra sy ny ohatran'izany
ka zay de efa manahirana le tsy miklasy azy hoe tony le moramora sy ny lafo eo mividiny ko misy elany be deaibe ka ny tena tiany malagasy ho fantatra hoe fa maninona no any Dobay vao hita zay ka zao nge Madagasikara aloha nosy miainga am'izay tsika nosy Madagasikara fiembenana ny Madagasikara fangamotsika no miverina miteny kely an'izay tsy miverina fangamotsika mbola manana marinina tsy manana an'izany marinina malagasy zany ny Amerikanina nanome le vedety rapide iambinana ny sistany sy ny sisa fa sahan'ny olona nge rehefa tena sarobidy nge zany mandray de mifanao fotoana any ampovoan-dranomasina any izy mampiasa GPS de any izy miakatra ny any samy tsy voary zany le système masina be 10 kilometre raha morotsiraka ny zavatra resantsika angamba de le ahoana le mivoaka eo vato zay angamba efa ahoana no mivoaka porotomasina zao nge tenenina atsika efa misy aloha ny totakely misy ny olona de totakely mihitsy so de totabe mihitsy ara fa tsy totakely de zao efa misy atokony olo loatrany hoe mafia le hoe mpananina mpikarakara mpanondrana zavatra hafahafa hoe mandeha tsokosoko satria le zavatra ne tsy manatongotra fa misy mamoaka le izy ka zao de misy ny sasany le mpikirakira roplaniny reny matetika voalaza am'izany hoe mitondra n'le izy de mametraka n'le izy any anaty roplanina any am'le olona any vo amenan'le olona misy réseau zany efa misy olona isan-karazany misy ohatran'izany ary hitanareo fa tam'le ministre ny fitsarana nametra-pialana iny ary zavatra ohatr' zany ange no nitrange hoe nisy vato andeha ho atao exportation de nisy ny antso de natsona de ny savaina de nisy vato de lasa ohatran'izay de iny le ministre moa zany ny hoe nametra-pialana mba hisorana izy nametra-pialana fa mba nametraka izy zany ohatrany hoe za olona miezaka ho marina ka rehefa hita hoe nanao ny tsy marina de miala zay fotsiny eo le vato tena misy tokoa ny zavatra hitako tamin'ny herinandro de nisy ny safira lehibe indrindra avy eto Madagasikara hita tany Dobay ngamby izy zay riny zao ny hitan'ny olona fampalalam-baovao de ahoana fomba namohanany reny satria tsy nisy mety mivoaka ofisialy iny fa rehefa tonga any Dobay le izy vao misy mamoaka amin'ny tambazotrana ny zavatra hoe ity le izy fa tena mety misy miteny ty hoe tena nanara-dalàna tsara le iny ny olona rehefa fa resy lahatra am'izay ve ny malagasy zay le fa notaniana ka zao tsy nisy ny teny kosa hoe mivoaka tsokosoko iny vato ngedabe iny fa ndera atao hoe nanaraka ny lalàna sy ny pitsopitsony am'y resaka vato soa re olona rehefa mahita vato anao hoe boribory 5 grama mbola io 5 grama io tena le pure zay ngamba azotsika tsaina tsara zay hoe le pure ave io 15 io tsisy fangarony tsy hoe fangarony ka fa le vato sosy vato sarobidy ny resantsika eto fa zay tsy na mandeha Dobay roplanina sy ny etsetra hoe tsy misy vaky mihitsy ve ao anatin'io vato lokony io ve kasura ozy ny fitenena lokony io ve uniforme fa le loko mantsy amin'ny teknôlôjia ankehitriny tsy de mampaninina loatra raha misy point kely oatra vody fanjaitra fotsiny io fa mangamanga be ain'ny olona amy teknôlôjia vaovao mapasaka n'iny loko mangamanga be iny de lasa manerina an'le vato ny couleur mangamanga be ary tena bleu royal mihitsy no avoakany am'izay fotoan'izay fa raha vao misy vaky io satria sofeny izy am'izay mantsy de tsy mety sofeny zay de efa mapidina be avidiny raha ohatra ka misy vaky le izy zao koa nefa mbola misy ko lafy ny fomba fijery anankiray hoe rehefa misy vaky le izy de namany certificat koa zay fa tsy vato natsonika avany a Bangkok ity vato ty fa vato naturel azonao ka mbola azo traitena de ampiakarina ndray ko ny lokony zany ange efa zany ny fiainana my vato am'izao fotoany zao de ohatra zay doly na safira na ruby marina aloha fa hoe ny abe no mitondra azy fa aza mieritreritra tsika mantsy raha vao miresana vato hoe vato soa 5 grama tonga ny eotsaitsika de le fatratra be tsy misy defo tena tsara tareny lokony zay tonga de zay no eritreritritsika vidiny zany zao miliara mialatsiny
fa zavatra singa maromaro mihitsy mametraka niny vidiny iny a fa ny vato ange misy lamody misy an'izany kiorina hoe ny vato mandeha am'ty taonyty ohatra hoe eo amy volana avril eo ka hatrany amy volana ohatra nyteneniko de ny couleur mavomavo de ohatra hoe am'izao a couleur maitsomaitso ny tena nandera angaty tam'tya de eo moa mandeha hoe ny grena maintso ny émeraude ny beryl misy hatram'zany a mamaritra ny vidin'le vato daholy vato sony resantsika eto a vato pierre précieuse a pierre gemme pierre fine le hoe pierre tsotsotra hoe citrine améthyste le tsotsotra mety hoe gasy aloha tsy de mitondra an'zany gasy tsy de mitondra an'zany tsony satria lafo le izy na hoe mora ary zany amy vidim-bato am'le pierre fine fa fari-piainan'ny malagasy tsy mamela azy a hiravaka an'zany zavatra zany tsony fa dia mahavelona fotsiny no atao fa raha ny vato eto Madagasikara na ny hoe karazana safira le taon'ny Sri Lanka hoe paparatsa zay le safira polychrome mantsy dikan'izay misy couleur samy hafa le fa safira de zay a tena zavatra goavana be vasta be zany a ny resaka vidin'tika zao reny a mora atao aposy reny ka raha vato anakiray 5 gramme no ataoko aposy rina ho sarotra ampiasa ny douane sy ny polisy no ahitan'zany fa rehefa mivoaka any Bangkok izy na ny Singapour hoe 100 millions de dollars le vato a dio tsika malagasy hoe zay le mampalahelo zay le lasa zay de miara malahelo amitsika ferovana sisy tany aloha zany de fa tsy zavatra mitranga eniko rina eniko vo tamin'ny androany larbi tamy latsinainy hoe nasina droit de sortie ny vato dérogation ndray io sa ona dérogation io mantsy efa naheno koa irina de zao hoe mamoaka epidolita ny olona ny epidolita de misy singa hoe lithium ilaina am'le batterie moderne am'izao fotoana zao anamboarana an'izay dia misy conteneur maromaro automasinao conteneur misy epidolita zay zany ry vahoaka malagasy de hoe misy droit de sortie io de 15% any vidiny anondranana azy no natao vidin'le droit de sortie de nen'ny sasany hoe alohany anay averinay fa tsy voalohanay zany volo zany lafo zany raha prix foby fa raha hoe prix tany apotony tany amy carrière de mety ety any le olona fa hoe prix anondranana azy de lasa lafo be le izy dinona ny zavatra mitranga misy ndray ny manam-pahaizana de lasa izy mihetsiketsika any ambonimbony any mba hanovy dérogation spéciale zay feo mandeha zany de gaga tsy mety an'zany ange hoa io disposition douanière io hoe anaovana dérogation spéciale le ka zay indrindra ozy le namako any problème satria ny transitaire zay nasaina anao an'le izy ozy raha vo ohatra hoe ndresahana hoe raha misy dérogation spéciale ve de anao nareo de miala bala ny transitaire miala bala izy satria raha misy makasary io dérogation spéciale io ka mamoaka mitambazotra hoe ny société ranina namoaka dérogation spéciale de lasany azy le vato ho raha sarotra no azo an'le transitaire de eo zany ny coince reo point d'interrogation no mipetraka hoe de isy za moa manao hoe tsy sahanao an'zany raha ny ao amin'ny finance tsy sahamoaka an'zany hoe mametraka droit izy disposition douanière de aveo izy ndray no amoaka dérogation marina aloha fa hoe tena kolokolo goavany zany zay vo mandeha zany dérogation spéciale zany am'le tsy fahamarinana am'le malhonnêteté ka raha izay zavatra zay efa sangy mihoatra ny loha no mitranga raha ohatra misy zany za tsy de mihiny hoe isy zany nefa eto mory am'izao an'izao tsy fantatra ntsony hoe makaiza sy makaiza ny tsy moara lasa varatra zay mantsy smart technique zay mbola ao anatin'ny vato zay fa manahirana vahoaka malagasy manahirana atsika ao anatin'le izy de zao hoe tenena foana hoe misy an'izao karazam-bato zao eto Madagasikara na précieux na semi précieux na inona misy
karazana arena be deaibe ao ambanin'ny tany ao fa le malagasy a mahanitra velona zay daholo ny teneniny any ivelany any etony any avany aminareo hoe tianiny avany aminareo hoe tiany zao hoe de eo am'le toerana hitrandrahana an'le izy a na epepe ara-tsisy le farim-piainan'le olona eo am'le toerana misy an'le izy a tena hoe manitra be deaibe ny toerana ohatran'izany de zany hoe mbola tsy jerena ve zany zavatra any ary anisan'ny atao hoe anakianany mpanohatra anakianany olo-pirenena ny fomba fitantanana firenena am'izao fotoana zao io resaka io satria tsy maintsy miveriny eo foana manana an'zao manana renan-kibo amin'ny tany be deaibe Madagasikara karazany tononona daholo ty rehetrarehetra ty misy any Madagasikara zany misy any Madagasikara zany fa le vahoaka malagasy manitra velona fomba fiteny moa zay de tsy misitraka an'le izy fa ny karana no misitraka an'le izy ny andobay ny arabo misitraka an'le izy fa le malagasy mampalelo zao ndrepandehpotsiny andrematombotarson ohatra zao resaka safira any ilakaka tonga de maso mijery mahita Sri Lankais zany raha mijanona eto izy de misy tombony ho azy ao zany inona ny janonany Sri Lankais eto raha ohatra ka tsy misy ty hoe tombony ho azy zay zavatra atao eto fanotranony zareo vila tsara tarehibe fanotranon'le malagasy zay mamony tena any ambany lavaka any amin'ny 30 metra any gony kely ery ananina ry de zany tonga de hita hoe nefa eto amin'ny tany ny malagasy farafarazany hoe mba 50-50 mba samy misitraka n'lay arena fa maninona ny malagasy no eto amin'ny taniny no tsy misitraka fa de manitra foana manitra nefany ny vahiny matoa izy tonga tya dia tombony no azy aiza le politika amin'izay rehetrarehetra zay mba fitsinjovana n'le malagasy zavatra tena manahirana be ka ity resahan'ny riny ity tonga de zavatra fantatro fotsiny aloha ny teneniko ny fantatro de zao marina mihitsy hoe ny olona mpiasa vato manitra fa le mpikirakira le mpivarotra le démarcheur ozy ny fitenenana ny manan-karena zay foana satria maninona mpangady sy mipikariko an'le vato any ambanin'ny tany any miantoko any sakafony izy miantoko any tranony izy dinona ny trano ataony raha eo amin'ny toerana anankiray izy mandavaka de eo akaikin'io izy any manao trano ambigony fa tsy andeha hoe ody any an-tanany zany fa misy miditra ao anatin'io lavaka io raha vao miala eo izy fa le farim-piainany tsy miova raso aloha fa maninona ny farim-piainany tsy miova eo izy manao tranona gony vao mahatsiaro ay na alina na atoandro vao mahatsiaro izy de midina ao anaty lavaka mangady de mivoaka avao izy mahazo vato de miezaka hivarotra an'iny fa milaza mirina fa ny hafalian'reo olon'reo rehefa mahazo vato izy tsy hita velively fa de lazaiko an'rina mahazo izy ohatra hoe mahazo ohatriny ty telo etsy efatretsy naiky izy ohatra zany de amidiny fa mahasary olon'reo rina zay zavatra mitranga fa hita ary memony olona rehefa mite mahasary eo mividy hoe petraka izy vidika zao manasa olona izy vidika zao analabiera hiteny an'le izaran'le hafaliny diso hoe izy sa tsy diso anjarany zay fa mba mizara satria tena nikokotra izy nangady an'io vato de rehefa azony le vato mizara le hafaliny izy ka na efatra tsara no azony afaka adiny ray na adiny roa maka toerana izy ny sasany ara de hoe idio mihitsy io bary io fa za miaraka amin'ny namako manasa namako mandoza elany zany inge ny fiainana mitrangy mieritreritra ny epitso very ny olo reny tsy de zay loatra fa inona ny zavatra eritreretiny rehefa lany ty midinao ndray amin'ny aiza morinany zany le hoe hiakatra le anao trano izy ve raha vao manao trano izy de miala teo zany hoe tsy miasa ny tiana vola isana rina zany de zao hoe ny resaka vato de asa tsy akijanona ny mpanao volamena de ozy ny olona hoe fa manino ny reto mpangady volameny reto miaina anaty trano asase sy trano ambigony reo rehefa malafo de mamerina volan'le mpivarotra satria reo maka crédit amin'ny mpivarotra hoe andeha
etsa de ohatr'zay ka rehefa malafo izy a de mba manao fety kely fa tsy maintsy miverinainga na any amindavaka na any anaty rano mba amokatra ndray de zay de hoe fa maninona ny tsy mba misy sekoly akory eo am'le toerana tena miala jay mihitsy le fiainana ryrina le olona nge herinandro no eo de afaka herinandro izy de arivo ny metimety de any izy de ahoana moa izy no anao sekoly eto atao hoe misy olona roapolo izy telopolo eto reo olona reo miaina amin'ny hoe resaka mandeha ary indray ono ny kariera mamely vetivety eo izy de tsy hita ka raha ireo no atenainao hoe anokatra sekoly anokatra hopitaly a tsy de zay loatra le fiainana am'le sehatra fitrandrana ndreo nefa ny olona mpanao volamena ny eto Madagasikara amina tapitrisany sy ny mpanao vato ny vato soa sy ny volamena ny resahako fa reo olona reo mietsika be le hoe mietsika be maninona miasa isan'andro izy fa mifindrafindra taorana tsy fantatra tsony fa raha eto izy zao maheno hoe misy vato mivoaka hony any ambondro mfe de fiaino ny taxi brosy ny dego tonga de any koatr'zay fa ny zavatra mitranga kosa aloha teneniko ihany ty ny hoe ny mpanao mpitrandraka vato ohatra ny reny hoe vato arenakibony tany le minere ndray ny resahako eto le hoe misy singa samy hafa ao anatin'le vovotany de ilaina ohatrany hoe QMM Ambatovy ny terrarana ambanje sy ohatr' zany reny tsy manam-potoana an'zany hoe de anjavona tapoka tsy mety an'zany reny manao école manao lalana manao énergie tokony ho asan'ny malagasy zany fanjakana malagasy zany de eo le hoe atao firy-porsara ny redevance reny olona reny tsy manana herinaratra izy de izy ny manangana an'le herinaratra tsy misy lalana izy de izy manao goudron le lalana de sekoly tsy isy ingénieur gasy eo na vahiny eo ho tonga iasany anaty akatany raha tsy manana école qualité ohatrany hoe ty sekoly ty neken'ny fanjakana frantsay fa norma frantsay no atao ato na norma anglisy zay reny olona reny vao mety hipetraka any am'le toeram-piasana any normal zany ka zao tsy mitovy mihitsy ny fomba hijerena anyreto hoe le mpitrandraka arenakibony tany hoe manao vato sosy volamena sy le mpitrandraka arenakibony tany ho anyreto le mpanao minere ny mpanao minero ndray ohatra hoe ny cristal reny ary aingana be koa reny de miova ary reny manaika andohan'le droit sy ny etsetra fa raha reny ko no andrasana hoe anao hopitaly sy ny école rina tsy mitovy am'le minere ho reny fa ny minere nge eo amin'ny telopolo efapolo taona eo durée de vie an'le projet de zay ny mahatonga azy manao an'le izy ka azavaina mivoaka malagasy any zany fa le hoe mihinana ambolony hoe ity arenakibony tany tohatra ny lasa tantely afadrakotra firy tapitrisa mivahoaka malagasy re olona ny manao volamena sy vatosoa ary reo olona reo vo feo mandeha fotsiny hoe mivoaka mivato any ambatondra zaka de efa tsy hitanao any am'le torany rehefa lasa any ambatondra zaka taxi brosy ilaharana mivoaka ndray any mananjary vetivety kely reo de any mananjary zany ny zavatra mitranga ato am'ty ka zao no afantaratsika ahoana kosa ny fireneny zany fa lemen'ny fitondram-panjakana malagasy zany zay indrindra matsy ahoana ny fandaminana an'zany de ohatra zany foana hoe le fiainan'le olona satria le vahiny zay mantsy somary iverenako kely matony vahiny tonga eto matony Sri Lankais eto ny karana ny arabo ny afrikanina koa efa miditra amin'ny osehatra koa tonga aty dia misy an'zay ilainy zany azahoany tombony ilay izy matony sinoa tonga aty mitondra entana mivarotra dia ny tombony tsy mijanona eto Madagasikara fa makany de ianao zany eto foana aiza le fandrandrana am'zay aiza le politika mpijerena n'lay vahoaka malagasy fa tsika ave zany de antra velona eto foana antra ny olona ohatra ny lasa mamelona ny olontsika nefa tsika ananatsika le arena zao nge ireny olona reny le tonga Sri Lankais Thaïlandais sy ny etsetra isehatra amin'ny arenakibony tany aloha ny teneniko fa tsy ny hoe manao varotra zany misehatra amin'ny arenakibony tany zao vao miditra izy de tsy maintsy manao depoana hoe hividy vato ohatrinona ny aporinao de arotsaka any amin'ny banky
tondra $100,000 arotsaka any amin'ny banky iny de atakalo de iny nividianany fa za miteny am'rina tsy ny Sri Lankais sy ny Tailandais rery ngeny manao an'le hoe mividy de mivarotra hoe zay ny mampanankarena ny mpanao vato zay manao an'izay fa tsy mpanao vato le mangady oa fa le mangady a na mahazo vola ary izy de faly izy no le risika nataony nefa hitako angerina hoa tany alakake misy lavaka eo de misy hazo kely mitsatoka eo a de kara-panondron'olona anakiroa eo am'le hazo kely izy rola zany a no midina ao anatin'io lavaka io olona vane de go any alakaka no miasa tiako resahana amin'ny vahoaka malagasy zany a le riska raisin'ireo olonareo fa raha sanatria miletsy io tany io a de reo kara-panondrona eo ka rehefa hita ny fatany a de mba tsy fantatra hoe mety horaikitra angamba hoe ataony tsy paipaika de fasana azy miverina any de go ohatra soa moa fa tsy nisy zany fa na ny gasy ary le mividy de mivarotra manam-bola koa manao an'izany fa le mpangady mihitsy zay ny sarotra hoe anangokarena satria faly izy a mampifaly ny namana izy a rehefa nahazo vokatra fa tsy maintsy hiverina ny anaty lavaka indray izy tsy afaka manangana ninina eto zavatra hitako any akaiky ny dabo lava sy mora feno any a mpanao volamena indray tsy mifo izy raha tsy amy fito sasany de mahandro vary izy de amy folo izy lasa ny anaty rano manivana volamena de miverina izy amy telo de zay izy vo manao za mahazo 2 izy na 3 2 na 3 zany angerina am'izao efa vola ampiazo ndray any reny a mahangony satria reny mipetraka tanàna le o adabo lava tsy mora feno mipetraka tanàna fa tsy eny am'le trano amy gony sy ny sase fa le mitrano amy gony sy ny sase le ohatrany hoe karera hoe hita tapoka mamokatra be tsisy andany andro anao trano zany ao rina nenao la ny andro am'zany fa ny olo lefa tonga de tratratratra de ohatra zay le zavatra mitranga eto am'lizy a ka le Sri Lankais ny olona ngerina inona moa nampatanjaka any Etats-Unis Amerika io satria reo olona vany Angleterre Ekosy i pays de Galles sy ny Irlande sy ny anina lasa ny findramonina nakany Etats-Unis ary ny olona rehefa mifindramonna tena mihetsika miasa mafy zay a toetra ny olona mpifindramonna zay de miasa mafy izy a de mahazo vokatra tsara zay nampanakarena-n'io Etats-Unis io satria le olona niasa mafy tonga tany zay ka le Sri Lankais sy Tailandais a tongeto tena mety mandeha tongotra izy mandeha rehefa tsy afaka ny tomobile misy ange zany de mandeha izy tady vato de minegosy zao izy mahafantatra ny vidim-bato any aminy ze vidim-batonao eto a tsy de ahoany loatra zany de tsika malagasy hoe fa maninona ny any a Dubai ny any a Bangkok ny any a Colombo no tena manam-bola fa ahoany tsika eto a zay le zava-misy zay ahoana ny anovana tsy voaovatsika zany anjaratsika tozy le olona zay ny tena fahadisotsika nge le nanao hoe generaly raha manatsonanao hoe aloha ajanona ny karatrisan-day teny ny fahadisona raha ohatra ka fa niokevitry le olona zay eny ary zany moa tsy maintsy nyresana satria fanontaniana mipetraka be de be zany mba mahatonga zany rehetrarehetra zany mantsy de hoe ahoana ihany ty malagasy mahantra manala baraka eraky m'izao tontolo zao tya nefa manana an'zao mila fandrindrana mihitsy zany le eto Madagasikara ary izay le hoe 3 fotoana ny fifidianana de raiso ny andraikitra miainga any amin'ny resaka lisy mpifidiana tsy maintsy miverina ny foana io satria ny resahana zany de tsy hoe fotoana tian'olanina fotsiny fa mba hatonga atsika zany mba tena amisavisa tsara andinika tsara an'lay fiainatsika malagasy fa tsy isen'zany hoe nateraka hoe antra izany ny olona tongeto a araka ny tena Andriamatomotary ny olona tongeto mivahiny tongeto manan-karena izy nefa olona tsy nakaiza kory izy niainga tany amin'ny tany fa mba olona tsotra mety nahantra mihitsy ary izy tany amin'izay nisy azy tany fa ona izy nytonga eto Madagasikara no lasa nanana zany hoe de tsy amperitreritra atsika tonga miazakazaka eto daholo zao tonga koa ny Afrikana ny Sri Lankais reo fa tonga ny Tailandais ny Européana sy karazan'olona ny ivelany io ny sinoa ohatray ny sinoa tonga eto anina hitady vola
ila ravinahitra ho isika ary rehefa tonga eto reny a dia mety tsara amin'ny fiainana fa itsika eto ahoana tsika eto zany a mba ahoana de verina am'le teo hoe ny mpanao lalana raha enjehana président Ravalomanana na enjehana manao azy ao de zay le mahavo mifanentsika lava eto tsy mba ampiana ny piraitanindrazana rehefa hoe malagasy manao zavatra dia tokony ampiana zay ary ny fiarovana ny malagasy ihany ko zany mba io zany mba tenenina misy ko io e mba harovy le malagasy ny mpitondra fanjakana moa no tena hiantefahan'zay mba harovy ny mpandraraha malagasy re olona mba harovy ny mpianatra malagasy mba harovy rehefa hoe malagasy de harovy amin'ny fomba rehetra mihitsy fefa nytenenina teto hoe ianao raha hitondra zavatra vahiny ianao any Maorisy satria misy fanabeazana l izy a resaka consommation indray ny tenenina ny any toerana aloha tsy maintsy tsy faina priorité fa raha pidipiditra etany any anao de endasany zareo amin'ny resaka etra sy ny ohatran'izany fitiava-tanyrazana zany tiavo ny etsika tiavo fa tsy lozana amin'ny fanentsika eto vao misy malagasy piraitan-drazana mba lasalasa kely na amin'ny fiarahamonina zany na aiza zany na amin'ny resaka orinasa de stomina potehana dorana sy ny sisa raha tsy resaka nyreny tamin'ny 7 reny fakalana nefa mivokatra ny 7 tompoko mbola zakaina hatramin'izao mamaraparana azy ary tsika andriamantoa motarao inona ny tianao mafisana ra rehefa mandeha ny fotoanantsika andao ary eny ara ny fehiny zany rehetrarehetra zany a de zao hoe ireto olona mpitantana ny fireneny reto mpitondra atsika reto a tsy de ao tsara reto olona reto ohatra ny mitrisytrisy ohatran'ny hoe manao ny tsy marina isanambaratongany a no fahazarana taony a de izao ny fiainantsika vahoaka malagasy nefa rany ary mihitsika fa ho tonga ny fotoana hifanazavana ampisehoana n'zany zavatra rehetra zany a satria efa kaiky ny fifidianana de ho hitatsika hoe mbola itokisana ve retiko zao ary izy tsy mahay manam-pirofony hoe olona azo itokisana ahoana moa tsika no atoky an'ireo a fa dia zay ny zavatra azo nambara fotoana koa manapetra ary fantatro a fa ny député honorable fetra moa zany a hiditra eto a dia tenentsika an'izay izy a dia mirary soa azy koa avitatsaka ny sy andavany a ny fandarana tao a fa de mametraka atsika amin'ny tompo fa misy ny olona plaza tsy marina teneniko tonga de araky ny soratra masina hoe mpandainga sy ny rainy lainga fantatra reo hoe ahoany reny tsy reny no ianaratsika fa tsika mieritreritra manao ny marina sy manambara ny marina foana fa aloha mifanena amin'ny mpamosavitro zay mifanena amin'ny mpandainga ka raha ohatra hoe tenenina hoe anina tsy te hifanena am'ireo akorytsika de manao velomanareo re tompoko a de amin'ny manaraka indray a hotahin'ny tompo daholo tsika rehetra eny ary isaorantsika andriamantoa motarson alleloia nitondra fanazavana sy anjara briky izy ty mantsy tena zay mihitsy hoe anjara briky ho an'ny firenena izany ary matoa zany rehetrarehetra zany resana de inona tsy te hanandratsy isika mianakavy mba ho fitsinjovana ny taranaka any ho avy rehetrarehetra any a dia tsy maintsy raisina ny andraikitra taona mpifidianantsika amin'ny ty 3 ty zay aloha fantatsika dia betsaka ny zavatra ny tenenina teo tsy mandeha ty tsy mandeha tsy voary malagasy ahoana ny are-pirenena ahoana ny sistan'ny Madagasikara morotsiraky Madagasikara amin'ny fomba ahoana ny arovana an'izany atao ny vahiny no tena mahazo aina be amin'ny resaka arenan-dranomasina ny arena-kibon'ny tany le vahoaka malagasy de ohatra ny eo ihany ny eo zay vahiny tonga eto anefa de me tsara ny fiainany de rehefa tena tsara ny fiainany de ao ny tsy te hody any amin'ny tany razany sy any amin'ny firenena ny avinintsony misy ohatra be dehibe misy ohatra be dehibe fa mbola hoetitsika eto amin'ny fotoana manaraka hoe nisy olohatran'izao niainga avy any amin'ny firenena nisy azy tany tsy nanana ininina izy tsy hoe tsy nanana ininina moa izy fa hoe nanana fre izy sy nanana ny fahatongavany taty fa teto izy no niketrika teto izy no niezaka fa ny fahombiazana ihany ko tsy azo raha tsy amin'ny alalan'ny asa io zany mba tianao ampifisina kely satria mialohan'ny idirana mana faniry sy ny député fetra zay filohan'ny groupe parlementaire atika Madagasikara ao amin'ny aty mera-pirenena sady député voafidy tamin'ny alalan'ny timy atao amin'ny boriboritany fahadimy de zao le izy hoe miracle zany ianao amin'ny resaka toekarena sy amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny a
de tsy misy an'izany. Ny asa ihany mahatonga ny fahombiazana, ny asa ihany. Ary rehefa le asa io zany no mipetrapetraka tsara, misy ny fiarovana isan-karazany, mena fitaovana ny olona sy ny sisa, dia mamokatra izy de me tsara ny toe-karena. Fa misy mantsy ohatra mampanonofo fotsiny, hoe zao mampanonofo de miracle zao hoe tsisy an'izany miracle zany amin'ny resaka fampandrosoana tompoko, fa resa be zany, fandrebirebena mibetsaka, fanararotana ny fahantrano ny malagasy ny miresaka an'izay hoe miracle de taizaina le olona tsy hiasa fa de hiandro fotsiny eo, hiandro eo anao ka inona ny fiainanao hivoatra eo, zay le izy zay. Fa ny tontolon'ny asa izay no mampandroso, zany hoe nahalasan'ny Rwanda amin'izao fotoan'izao zay no nahalasan'ireo firenena afrikanina sasatsasanyireo, satria ny antsika ty amin'ny resaka asa mihitsy no vo politika mpanjakana, nefa izay teratany malagasy mitovy aminao tsy arovanao, fa lasa ianao misolelaka ary amin'ny vahiny ery any tsara resaka any, fa le mpiray tanindrazana aminao mangataka eny amin'ny arabe, mitombo foana mpangataka amin'izao fotoan'izao, ary nialatra tandremy tsara be de be nialatra amin'izao fotoan'izao, vaky lakozia, vaky ny tranon'akoho, ny fiara, misy mamaky ny trano, misy mirongatra amin'izao, nialatra karazan'alatra eny anivon'ny fiarahamonina eny, de lasa tsy matory amin'ny alina. Zany ny fomba fiainan'ny malagasy ankehitriny, ka de zao no izy ho avy ny fifidianana raisy lohany andraikitra ten'izao ndana misoratra anarana any amin'ny fokotany, raha ohatra ianao zany te hivoatra dia toy ihany zany ny fandarantsika efa voninao ny mpisehatra manaraka zany miaraka amin'ny namana Faniry Razafy Manantany dia izy ireo ndray anoy zany ny fanazavana sy ny faneho-kevitra maro samihafa momba n'ity raharaham-pirenena eto Madagasikara ity. Zay no fipetran'izay, ary tsika tsy hoe manery hoe zay tsy miteny mihitsy tsy maintsy zao tsy isy resaka tsy maintsy zany, manaja ny demokrasia isika, fa ny zava-dehibe amintsika fotsiny de ny hoe aloha ny olona tsirairay no resin lahatra, tsy mitovy mihitsy le hoe terenao izy na hoe matahotra izy de avy eo izy de anapa-kevitra amin'izay tsy eritreretiny, fa ny tanjontsika eto ny miara-manonja MBS Radio Mada de mametraka mazava tsara ny amin'ny hoe mba olom-pirenena zany ianao mahay mandanjalanja tsara sy mahay mandinika tsara, mba tsy ho voarebirebin'ny olona, mba tsy ho fitapitahan'ny olona, mba tsy hampanofisan'ny olona, dia zay le izy zay fa raha ny zava-misy ankehitriny ane malahelo aho milaza aminao fa manitra be ny malagasy, malahelo aho milaza aminao fa le jirama tena mbola tsy ao, mbola sahirana ny olona, malahelo aho milaza anao fa le vidim-piainana tsy mety midina mihitsy, dia malahelo ohatran'izay foana. Miarabanao namana Faniry Razafy Manantany, ndao ary zato izy ianao ndray sofera zao. Niary miaraba sady misaotra andrena, misaotra ny tonton Mota ihany koa, de akasitrahana itoky raha maro lahy sy lalainy ao ambady ao zany zay manao ny fandaminana teknika, ny namantsika mpiara-miasa rehetra ny amin'ny Radio Mada sy ny eto amin'ny MBS de arabaina avokoa ny mpanaraka ty fandarana ty mandrenina Madagasikara de arabaina avokoa tsika rehetra zany. Maromaro ny zavatra horesahany eto satria miaraka misolombahoaka fetra Rahalamizafim-bololo tsika, mbola misy zavatra mbola tokony horesahantsika rehefa avy eo mahakasika ny fiainana firenena mazava ho azy te hiresaka n'ity corruption électorale ty zahay, fa andamina tsikelikely mikasika izany, de hiresaka ihany koa ny mikasika ny lafiny amin'ny akabeany ina moa zany tiatsika resahana am'izany dia manodidina reo atranga misy izay eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao amin'ity resaka hoe karazana fanenjehana mpanao politika, tota-taratasy samihafa ity milamina sy milamina Madagasikara, de horesahantsika zany ary horesahantsika miaraka amin'ny solomam-bahoaka fetra Rahalamizafim-bololona ho toy andresaka zay ny fanaovanay mirahalahy indrony sesa alarobia zay dia mizahatra tena tokony horesahana kely mahakasika zay, de horesahany zay rehefa avy eo. Fa ity aloha zany alohan'ny idiran'ny député fetra
dia nivoaka omaly tao am Le Monde Afrique ity vaovao ty dia hovakiko amitsika zany satria tena hitan'zao tontolo zao le tsy fahombiazany le fitondrana malagasy de avoaka ny lalaina amitsika io izy io zafady rena mba todikely fotsiny le anina io izy io nivoaka omaly fa 17 ny volana febroary de hovakiko amitsika le izy satria izao tontolo zao ne mahatsapa sy mahita ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy hoe isika akory mamorona fa izao tontolo zao mahita sy mahatsapa ny zava-misy eto Madagasikara de mazava tsara mihitsy ny lohatenin'ny gazety hoe à Madagasikara ozy izy Andry Rajoelina face à un mécontentement grandissant zany hoe Andry Rajoelina manoloana ny tena tsy fahafaliana miopapana zany de makaiza moa reo makany am'lay vahoaka ny teny ambaran'zay tena misy zany tsy fahafaliam-bahoaka miopapana zay makany amin'ny Rajoelina zany mécontentement grandissant mazava tsara lohateny le gazety Le Monde Afrique tsy tsika mamorona fa tony Le Monde tony dia any ampitan-dranomasina misy antony de manino tony gazety tony mamoaka lahatsoratra ohatran'zao miresaka an'zany hoe misy mécontentement tsy fahafaliana fahasorenana miopapana eto Madagasikara de toizany le izy alefasoany izy lalaina à 9 mois ozy izy de l'élection présidentielle la situation sociale continue de se dégrader memtotongana ny olana ara-tsosialy eto Madagasikara avec un taux de pauvreté record miaraka amin'ny tany fahantrana zay tena am'salanisa tsy fahita ny tiana resahana anatin'izany tandis que la fronde resahany ato fronde sourd dans le camp du chef de l'État nefa manao be marenina ny eny anivon'ny fitondram-panjakana Laurence Caramel nanoratra an'ity article ty azotsika jerevana ao anatin'ny Le Monde Afrique mipubliena omaly io tsy sika mamorona de ao ambany resahany manaraka an'izay de zao fantatry ny mpanao gazety eo am'sehatra resam-pirenena ny zava-misy de io resahantsika io vakitsika le izy aloha vakitsika le izy hoe le tournants izy social d'Andry Rajoelina n'aura duré que quelques jours vendredi 3 février moins d'une semaine après avoir annoncé le gel des grands investissements et donné l'ordre à ses ministres de se rendre de ao anatin'izay inona ny resahany dans les 4 coins du pays pour aider et soutenir la population surtout ce qui est urgent le chef de l'État malgache a annulé ces directives il a confirmé la poursuite des projets emblématiques du plan émergence promis en 2018 comme le téléphérique en Tananarive, l'autoroute entre la capitale et Tamatave ou la ville nouvelle de Tanamasoandro. Fantatr'olona le zavatra ataon'le fitondram-panjakana ny ivelany any de rehefa mandeha ohatran'izao tony de vakiny ny sehatra resam-pirenena ay ve ohatran'izany le filoham-pirenena amin'ny Madagasikara to manaonao foana miteniteny foana de ao anatin'izany inona le mécontentement lay tsy fahafaliana zay miopapana hita eto jeroa de ao anatin'izany zao de hoe les bailleurs de fonds reste ozy izy à l'écart zany hoe ohatry miatakataka ny mpamatsy vola de toy zany le izy ao anatin'izany Madagascar ozy izy le ministre des affaires étrangères limogé après son vote contre la Russie à l'ONU zany zavatra mitranga satria fantatsika tsara atao anatin'ny ONU tao dia nisa le safidy Madagascar iny de niteraka fanesorana an'lay ministre zany moa efa kilalao efa somary hafahafa iny resaka adevitra raha iny de mandeha koa ny adevitra ny anton'le hoe entre la France et Madagascar la liste des contentieux s'allonge ozy izy sur fond d'interférence russe miseho ihany ko zany lay olany aon'le France sy Madagascar no zay tranga eo am'lay safidy Madagascar amina rosianina zay de miseho ihany koa le izy mbola toizantsika ihany anatin'lay zanadohateny kely be da be tao anatin'ty resaka mécontentement grandissant ty
de hoe les entreprises sont à la merci d'une justice incompétente et corrompue. Misy eto Madagasikara zany ingaterirajona indray patron zay mpitarika mivondro mimpandrara no teny an'izany hoe ny entreprise sont à la merci d'une justice incompétente et corrompue. Zany zava-misy eto Madagasikara miseho any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mbola voateny ao anatin'ny zanadohateny ihany koa ao anatin'ity article zay nataony Laurence Caramel tiny amin'ny hoe le secteur de la vanille est en crise. De misy fanazavana marobe omeny ao anatin'izany fanadihadiana nataon'izany. De mitohy misy koa le hoe à Madagasikara anrajo le ces projets fous de safari. Ity ndray le fikasana zany ny am'le hoe apiditra am'ireny karazana biby samy hafa reny zany. Marobe zany ao anatin'izay fa nresahantsika zany hoe mba vakivakio ihany ny gazety boky eo amin'ny sehatresam-pirenena fa iny zao Le Monde Afrique iny vakitsika iny de miresaka an'iny hoe tena manoloana karazana mécontentement grandissant le filohan'ny république zany hoe tsy fahafaliana miopapana miseho etseroa. De voateny eo ny resaka bailleur hatram'izao ara moa tsika zany nahazo vaovao ary efa manomboka voakany le vaovao hoe tsy mety raisin'ny filoham-pirenena le ao nivonivondrona Europeana zay mangataka fangatahana aminy mba iona aminy fa tsy mety raisin'ny filohan'ny république mpanao politika ray lehibe no nyresaka an'izany ary de mahazo vahana eo amin'ny sehatra ny fampahalalam-baovao fa inona ny anton'izany raha miresaka vonona Europeana tsika mazava azy fifidianana zany raha miresaka fifidianana tsika misy ale basket fond ampy ve vola etrehan'ny seny fifidianana sa tsy ampy raha tsy ampy le izy ahoana ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana satria 30 millions de dollars tsy latsaka no mety ilaina etrehana fifidianana ohatrinona volan'ny seny ao 45 milliards d'ariary ohatrinona nefa ny ilaina fifidianana telo na efatra zay tokony atao amin'ity taona ity ary raha présidentielle fotsiny de ohatrinona ndray raha tsy ampy ho an'ny fanjakana satria sahirany io fanjakana mila mangatabola any am'le basket fond ilaina sa tsy ilaina sehatra iraisam-pirenena dia zany ny tokony isiny ny fifampiresahana ary fantatra tsara ny andraikitry mivonina Europeana raha resaka fifidianana nisy recommandation napetraka izy ireo tamin'ny 2014 ary taloha ny elan'lay iraka zay avy any amin'ny vonina Europeana zay tonga teto Madagasikara de mbola nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety i Preda izy zay raha sy diso any anarana de mbola nisy recommandation vitsivitsy maromaro napetraka ao anatin'izany fanatsarana ny tontolo mpifidianana eo amin'ny sehatra ny lalàna ary nieritreretina re tokony vitatsika zany amin'ny session ordinaire parlementaire de inona ny antony hoe tsy andraisana andry sehatra iraisam-pirenena zay tsy sika ho sika mamorona fa mpanao politika lehibe ary efa nanambara ny fitrotsahany fidiana nefa nresaka an'izany de izao mivoaka amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vanille ny bailleur de fonds ny resaka position Madagasikara teo amin'ny ONU ny resaka entreprise eto Madagasikara sy ny zavatra iainany indrindra ny tontolo fitsarana incompétente sy corrompu betsaka ny zavatra tiana horesahana anatin'izany fahasahationa n'izany sy ny hoe fampitsara ny filohan'ny république ny foto-drafitrasa ary ifantoka amin'ny sosialy sy volona mialohan'ny fifidianana de resahany sehatra iraisam-pirenena hafahafa ihany zany fomba fiasan'ny fitondram-panjakana zany de reny zany zao avy atrany reny tonga de any masony sehatra iraisam-pirenena reny ary mandinika sy mamakafaky izy ireo hoe ahoana marina no ho avy n'ity Madagasikara ity ataotsika fampidirina ny fefahitako aketo sy mamboaka ny Madagasikara fetra raha lamizafim-bololona miraba député fetra miraba namana faniry misaotra amin'ny fampidirana sy ny fanomezana fitenenana dia tolorana rahaba ihany koa ny mpanaraka rehetra n'izao fandaharana zao ary omena ny fisaorana ny teknisianina sy ny ekipa rehetra miara manatanteraka mampita any amintsika izao fandaharana mivantana avy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao alohany idirako amin'ny famakafakana sy ny resadresaka sy dinidiniketo namana faniry de mamela ianao aloha voalohany indrindra hitondra fampahiresana toy ny efa nataonareo tamin'ny voalohany herinandro ireo malagasy dona-pahoriana ary misy moa anatin'izany ny namoy zanaka noho ny setrasetra ny sasany ary zay tsy jerena iloko politika fa anjaran'ny fitsarana moa no manao fanadihadiana dia mampahery
ny ray aman-dreny ny alanina zay zazakely tsy manatsiny a nefa tafiditra tsy fidiny a namoiny ainy a tamin'ny fomba feno abibina nataona tsy matahodody a ka na iza tompona andraikitra am'zany dia anjara ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana ny mpanao fanadiadiana no manao a ny fikaroana ny nahavandoza ka de mampahery ny fianakaviana ny piraitapoa ny ray aman-dreny indrindrandrindra am'zany namoiza ny zanaka izany araky ny teniko teo fa de tena mafy zany ary ao anatin'izay ihany koa ny tondrana ny resaka toy zao hoe ny politika engany mba tsy ho politika zany farapolitika zany sanatriny zany na aviaiza vondrona na toko misy azy a dia tsy lesona fanomeny taranaka fa ohatra ratsy ary tena ratsy zany zavatra any fa engany mba tsy ho politika le izy fa araky ny teniko teo a namoy zanaka ny ray aman-dreny namoy piraitapo ny piraitapo moa zany dia mitondra ny teny fampaherezana ary tsy ohatra fanomeny taranaka ao a sy ny vahoaka zany zavatra andrangana de mampahery indrindra nareo manarak'izay ihany koa dia misy ny namana izay ray aman-dreny zokobe anisan'ny nanangana nytiako Madagasikara teny boribory tany fahadimy a mahatsiaro azo manokana noho ny zany ray aman-dreny zany anisan'ny nanangana nytiako Madagasikara teny boribory tany fahadimy de tompokla randrianatrehana Samuel eny Ambatomaro eny mampahery ny fianakaviana ihany koa satria folakandriny akinana toy izany koa nytiako Madagasikara araky ny teniko teo hoe anisany niara-nanangana taminay zany tiako Madagasikara tany amin'ny taona 2021 zany ray aman-dreny zany ary ao anatin'izay nitondrana kopatanana satria nisy ireo nangataka kopatanana eny a raha tonga nampahery ny fianakaviana teny izay a de isaoran'ireo mpikambana tiako Madagasikara mpanara-diny flora valomanana ary ny mponina manontolo a eny Ambatomaro ny amin'ny fifanotronana tam'izany fahoriny zany ary ao anatin'izany a nitondrana kopatanana ho an'ny garazy vaza kopatanana de mazotoa miasa ry zalahy ry zavavy a tsy hoe akory hoe atao imezany ty a ratsy ny lalana de be nkilina am'zao namana faniry fa tena potika ny lalana eny Ambatomaro zany midina avy aty amin'ny aremy bus manomboka aty amin'ny EPP a midina am'ilay fidinana iny fa tena hoe potika fa de anisany zavatra efa niariary moa tsy vita ny fitondram-panjakana sy ny tanànan'Antananarivo ny kojakoja ny lalana de mampalahelo fa akoatriny efa fahasahiranana zany amin'ny fitadiavana isan'andro amin'ny fiarina manampitrotraka koa ny volalany amin'ny fiara de mampahery atsika rehetra kopatanana garazy vazaha raiky zay ny fampidirana sy ny kokoa namana faniry inona no eny ary diratsika am'ty resaky ty indray fa de ny zavatra nyresahantsika moa teto zay indro alarby de tsika moa efa niteny hoe manana ny heverintsika fa antontsika sy de fatatsika ny zavatra tokony nambarantsika tam'izay tsika de niteny député fetra hoe miresaha eto raha ohatra ka misy milaza fa tsy marina zavatra nambaranay kanefa tany ambadika tany zany a de mbola nisy any olona niezaka ny nanao publication mihitsy taoriny ny efa neokevitra nataonao tao amin'ny Real TV mikasika an'ilay resaka zavatra ny lanina atao anatin'ny loi de finance 2023 iny tsika moa de niteny hoe ahoana ny andraikitry ny fitsarana avy momba nalampandroeny amina resaka fanarahan-dalàna satria contrôle na resaka constitutionnalité zany fampanarahana ny lalàna mifanaraka ny lalam-pandroenana izay ny ny andraikitry ny fitsarana avy momba nalampandroena ka ho alefeto mihitsy hoe nisy an'ity olona ity nanao publication itsika manko matetika mahita ny publication ataonyty olona ity nivony Facebook eny de aleo resahantsika misy nyty a député fetra io le sarina ramatony eto de ny anarany de hoe sitraka Raony Velo de any anatin'le dépêche informative ataratra izy a no nandefan'le izy de zao ny zavatra publieny tao anatin'le izy io zany le sary a de io ny anarany hoe sitraka Raony Velo satria ny zavatra nazavaintsika teto miresaka tontolo nylay TVA roapolo isanjato sy le hoe loi de finance sy le hoe inona zavatra tsy mampety an'iny de zao ny zavatra andresahana ba tsy miteniteny foana ozy izy ny député fetra ny resaka tamin'ny Real TV zao alin'ny 2 febroary 2024 ny député fetra fa tsy ara-dalàna hony fanomezana prime de tsy hotonontsika aloha zany fa io le voaresaka ao zany a de hoe voarakitra ao anatin'ny loi de finance 2023
tena miteniteny foana sady tsy mahay nininona ny député satria efa ela no nisy io tombontsoa io ary efa nisy tamin'ny fotoana na filoham-pirenena any Marc-Ravalomanana mampiavaka anyty io miteniteny foana io fa na i Marc-Ravalomanana teniny aza de lazainy fa va tsy miteniteny foana ihany keo de tsika moa miezaka nijery fa izy ty Ramatoa ty de ny sary hitantsika eo asa na tsy amiantsika fa sary roa ihany eo iny sary am'le PDP iny na photo de profil fa rehefa jerevantsika ihany ko aty amin'ny publication ay de tena olona mpanentsika président Marc-Ravalomanana mpanentsika ny team mpanentsika ny mpanohitra de ao anatin'izany moa zany le resaka hoe ny fitatana amin'ny filoha Marc-Ravalomanana ny fiainan'ny antoko team hatramin'ny sary teny larasorara de vitany no mikomanty an'le sary de resaka mpanohatra lazaina fa mivaky mpanohatra rehefa misirika zany de inirika iny zany hitandray fa filohan'ny groupe parlementaire ianao moa zany député fetra nany hevitra de indray fomba pistana fampala zany de eto aloha zany tsika mahita hoe compte fake ve ty compte ty sa compte niza fa anarana aloha de anarana teny gasy de sarina Ramatoa fa ndraindray tsika mijery an'izy de sika hoe na misy mitondra le compte raha faiky le izy na tena le olona fa raha le olona aloha invitentsika hipotra satria manana droit hamaly isika ny amin'ny zavatra nambarana ny am'le miteniteny foana sy indrindraindrindra ihany ko ho an'ny fanenjehana ny atokotiko Madagasikara sy ny mpanohitra satria raha miresaka mpanohatra mazava ho azy ny team sy ny RMDM zany sy izay miaradi aminy ary betsaka lay publication zay na manentsika be fahatany na manao diabolisation zay ohatran'le pratika any zareo fomba nanonganana ny filoha Marc-Ravalomanana 2009 tam'izay inge de sao hoe diabolisena le filoha Marc-Ravalomanana ary misy ny propagation de fausse nouvelle akoatran'izay de misy ihany ko lay ina moa zany lay fanaparitahana zay everina fa tsao sy ny sisa zany naparitaka marobe nentina nanaratsiana ary hanomanana an'le coup d'état 2009 de tonga hatramin'ny hoe hitady raharaha reto olona Merinandra Valomanana sy ny sisa satria fantatra zany fa makay zany tendance fantatra zany am'izao fotoana zao le fironana io ny rivotra mitsoka ary makaiza ny fironana sy ny fisaina voaka malagasy any am'zay ale rehetra tsisy azo sakanana antsony io zany fa tonga le hoe retour en force en président Marc-Ravalomanana de mikropaka le olona de atao zany zay endrika fanenjehana ny atokotiko Madagasikara ka manana ny ambarakely amin'iny angambany ianao député fetra zay voakasika voalohany to anatin'iny lahatsoratra nataony iny Ramatoa iny tsy fantatsika hoy na tena compte io normal raha normal io de mipitrara fa raha compte fake io aza miafina ambadiky ny compte fake fa miresamy vatana tahakan'izay ataonay zao dao ara député marina tokoa zany fa nira raha mafisiko ny anisany loha hevitra nitondranay famakafakana teto efa laroby indroa zay de fa nitely ny androany na tsy te hiresaka le izy itsona zay fa mba te hiresaka zavatra hafa satria maro aneny zavatra tsy mandeha eto am'ty fireneny ty ary matony nyvidin'ny olona izay nisy mpifidy zay tao andamosina tao dia manana adidy zay sy andraikitra manoloana ny vahoaka malagasy manoto satria solombafa vahoaka amin'ny Madagasikara no titre hoentinay de ao indrindra mahakasika nyty na compte fake io na tsy compte fake na compte fako io na tsy compte fako dia engany mba ho tena izy karahaky ny teniny namana faniry hoe raha fanontaniana peratsika amin'ny voalohany io raha ataoko hoe tsy compte fako zany io dia piasa ve ao anivon'ny ministère ny fitantanam-bola ve io tompony io compte io araka efa nresana namana faniry teto zany ny amin'ny hoe tsy misy afa tsy fanaratsiana botolo be fahatany ny aty amin'ny fanoherana zay taria amin'ny président Ravalomanana ny tena mahafinaritra an'io compte io tsy maninona tsy manina atao hoe anatin'ny démocratie zany anatiny any natao hoe lainga sy fanaratsiana botolo ny aty amin'ny fanoherana zany tsy maninona ampanetretena no hitenenana fa vonona izahay ifanatrika araky ny tenin'ny faniry teo mipotra ianao za tsy miteny raha lehilahy fa raha mahay ianao de mipotra fa aza manao fomba na kofataka sy fomba na kanosa amin'ny fanaratsiana sy fanaparitahana fanapariana atao hoe fanaratsiana sy zavatra tsy marina vonona izahay na raoviana na raoviana na aina manjery inona na radio inona ifanatrika aminao sy ifanatrika aminareo mahakasika an'izay loha hevitra ny resahanay momba ny anankiray tao anatin'iny loi de finance 2023 iny
mino nefa tsy sahipotra reo e tsy misy sampotra fa fomba nakofataka reo fomba nakofataka tsy maninona fo resantsika araky ny fanotaniko teo toizako hoe ao anatin'ilay tontolo ve ianao na zay ao ambadika ao ao nisy naniraka ve anao risikasa zay indrindra matsy nisy naniraka rehefa compte fake io iza le naniraka anao raha mafy be de sevy mivoaka eo fa manana ny tandrify an'izany ko ny aty anivo ny fanoerana ny aty amin'ny mpanaradia amin'ny président Ravalomanana raha misy ny tsy mety tao raha misy ny tsy marina misy ny diso satria loi de finance aho averiko indray mandeha lalàna amin'ny feny teti-bola noho ny resahanay 3 na efa nahazo ny atao hoe fanekeny ny ACC ary zany fa mbola misy tsirairay zay mbola samy teniteny foana milaza fa hoe raha voavaky ny mpanaraka ny fandarana tsara le navoaka teo iny tao amin'ny écran teo de hoe bado a teniteny foana tovy amin'ny président Ravalomanana tadidio tsara fa tsy maininina le député vetra fa prime efa tao alors tsika hiditra teknika kely ho ampiakaritsika kely ary le avon'lay adihevitra de mivoara sa fa izao raha ampiakaritsika kely zany adihevitra zany dia mametraka fanontaniana amintsika hoe mandray zany izy le atao hoe service voté io ainy io raha ohatra ka atao amin'ny ministère izy raha technicianina tao izy ainy le atao hoe service voté izany hoe raha service voté io zany hoe réputé efa voté na tamin'ny taona lasa indrindrandrindra zay moa zany ny famaritana le service voté toy reny hoe dépense publique dépense prioritaire ohatra ny karamam-panjakana sy mitovitovy am'izay tsy ao anatin'ny fahefan'ny solombavam-bahoaka zay fa ity zavatra ity mbola averina indray mandeha fa avantage vaovao mesure vaovao a mesure nouvelle izay natsofoka tao io tsy misy atreto aloha samy joro na nisy ary ho any resaka fanofanaovana tamina syndicat fa nivony samandraran'lay sokajinasa voakasika tsy miady aminareo izay mbola averiko ihany fizahay fa ty anivony tiako Madagasikara tsy hoe teraka akory de tonga de député tsy teraka akory de nahalala sy nahafantatra amin'ny akapokapobeny zany hoe administration na resaka fitantanana raha-mpanjakana na principe na règle tokony aray ajaina sy arahana fa nianatra zay sur le tas autodidacte izay mety misy ny zavatra manavanana anay kokoa fa noho ny nasolom-bavam-bahoaka sy mpanao politika fa roapolo taona mahery ho manokana dia miezaka mianatra hatrany satria mifiainana fianana ary isaorana ireo mpanolo-tsaina ny manodidina isaorana ny ray aman-dreny niteraka lasa voateniko ty fa miteny zay ateto ndray mandeha izay mpiasa tao anivo ministera ny fitantanam-bola nisaorana nampianatra isaorana ireo mpanolo-tsaina sy ireo vatona sondrotry ny tany misy maro izy ao izay mifampizara fahalalana ary mametraka anay manampy anay a solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire Madagasikara ny aminy hoe mampafantatra ny vahoaka mitaiza toy ny eto am'ty fandarana ity izay tena anisan'ny tompona andraikitra voalohany am'zany namana fanira isaorana azy zany fa fanabeazana ny eto fifampizarana vaovao ny eto fifampizarana traikefa ny eto de mifanoro fa tsy misy hoy aho ary mbola tsy nisy raita amin'ny ekipa ny fitondram-panjakana na ny ekipany ny atokony na ny vovonana zay manaradisy manohana ny fitondram-panjakana samy laza teto hoe mandainga izay satria ny fanontaniana napetratsika tam'izany fotoan'izany faniry de hoe lazao aminay raha iray tokana no angatahanay hoe inona tam'ny zavatra nyresahanay ny fandimby teto amin'ny plateau an'ny miara-manonja no tsy marina de anisan'ny ray am'izany ty resaka avantage ny resaky zay a zay nge fa tsy te hiresaka an'lay izy itsony fa de hoe na efa nekeny ny ACC ho zahay teo fa de hoe nanaraka ny tsy azo ivalozana fa mpanao politika izahay mety misy rirany mba hitanay ary na kely varavety ary tsy maintsy ampitainay avoaka amin'ny mahasolom-bavoaka zay ny tsy azon'lay raha matoa raha ohatra ka ataoko hoe tsy compte fake va io na zay ao ambadika anao fa zay le fanaratsiana fatahorana ny mpanohatra fanoerana botolo ny mpanohatra no ataon'ny reto olony reto dia araky ny teniko teo hoe mipitrao izy raha mana faniry mivoara sa fa aza manao fanaratsiana be fahatany tsy misy pirofo namaky ve anao hitanao anatin'ny loi de finance ve aizao aizao ny misy an'zany zavatra nyresahanay zany de averenao ty aminay raha misy tisy de aitsio izay fa mino fa tsy say voaka ianao tsy say voaka zay ao ambadika io satria fantatra ane ny fomba fanao ny rety fitondram-panjakana araky le teny te diabolisation misy acharnement atao amin'ny filora valomanana sy ny vondro ny mpanohatra zay manaradia azy fa nefa mahita ny vahoaka am'izao fotoana zao fa nanisy maro ny nanenina
betsaka ny tsy tanteraka araky ny teniko teo fa fotoana moa efa ho avy ny fifidianana ary mbola ao anatin'izay no apresiako ny vahoaka tompona ndraikitra isika malagasy ray manontolo ny amin'ny hoaviny ny ty fireneny ity araky toekarena ara-tsosialy amy lafiny rehetra ny hoavin'ny taranaka inona ary ny andraikitra tokony ho raisitsika manana zosy adiditsika dia voalohandrina misorata anarana aloha na ho an'ny mpanohana ny fitondrana io indrindrandrindra ho an'ny mpanaradia ny filora valomanana tsy nitiako madagasikara ihany no resahako eny fa anarandreo vahoaka tsy mandadiarina tsy manao politika ary mbola tsy niditra anatina toko politika manetana rea manetana tsika mihitsy manainga mavesatra manainga ampanajana ampanajana ony raha misy matsy sade mavesabesatra ony matsy de misatra kely de manainga ampanajana ary araky ny tenin'ny faniry zay ny amin'ny hoe manatona satria mbola mitatra zany ny fahafahana misoratra anarana ka ampidirana ny anaratsika any amin'ny lisitry ny mpifidy ao anatin'zao refontsoka dia zay manainga ampanajana manetana atsika tongava re na iza fa rehefa mahatsiary teno malagasy ty tanyrazana manana didy amin'ny firenena tongava zay ny satria niditra kely tao le resaky namana faniry dia izay eto alohany hoe namerena koa satria mbola hotoizatsika kely le zavatra hoe namadibadika an'lely isika mipito araky ny fomba fitenenana nanotikodina ny tao andoto tsika impolo raha kely ketrika izay hoe inona ny tokony ho tenenina inona ny tsy tokony ho tenenina fa ny mahasioranay mahaserytahanay niza ijoro eo niza na iza ho iaho dia marina zato isanjato ny zavatra nyresahanay teto fa tsy te hanitatra itsony izay fa hoe zay le fifampitaizana fifampizarana vaovao fifampizarana zavamisy satria mariny tsy mahatakatra ny zavatra voarakitra tao anatin'iny lalàna amy fentetebola 3 iny zay le adidinay solomavambahoaka manao tatitra izay ary ny lalàna ny maneranay anao tatitra anisany zany resahanay zany hoe zao ny anisany zavatra nyresahanay atao satria misy loatra tsy mipetraka la izy tsy atao mpilivava tsy atao tsy anjery maimbo ilay hoe fisaraha-pahefana tsy plivavy zany tokony ho ampiarina mahalala ny andraikitra sy ny fahefana nomeny lalam-panorenanay sy ny andraikitray izay solomavambahoaka indrindra izay tiako madagasikara firetolony reto alatsaka avy any le izy ke namana faniry tonga de tiakano tsy tiakano misy an'zany hoe ao anaty travaux de commission na asam-bo miera ary anie de manao amendement zany lay commission ary maro ny manam-pahaizana miaraka ao de nefa rehefa hoetiteny am plénière lay izy de tsy ao anatiny tsony lay amendement zay tena mitombona ary tena marina ary tokony natao fa dia zavatra hafa no asena voatenylay sarambabeny ny solomavambahoaka mpanangatanana maro an'izy ao zay le olana ane aizary le tena fitsinjovana an'le vahoaka am'zay ka zay mahatonga any am'teny hoe fanabe tsika eto fampitay sika eto fampizara vavao tsika eto azonareo atao ary angatahanay mihitsy ny amin'ny hoe aitsio izay de tondroy tamin'ny fotoana toy zao ny resaka toy zao nareo tatao miara-manonja de izao ny tsy marina izao ny tokony ho ahitsy izao ny tokony hoe nisy précision kely tokony nentina fa zay zany ny zavatra mba angatahanay am'lay na ny mpiaino na ny ataoko hoe mfanarana politika fa tsy tokony hiadytsika fa hevitra no ampedina zay ny zavatra takitsika zay namana faniry mbola hotoizako le izy fa aveliko ana faniry raha ao anatin'zay zavatra nyresahan zay hoe namana faniry misy ny zavatra mbola mbola hotoizako le izy dia misy ny zavatra tsy mety satria ny arantsika anandre resaka tombotsoan'ny mpiasa araky ny teneniko teo hoe raha service voately izy dia ireny efa ivelany raha zavatra efa lany teo aloha teo amin'ny lalàna amy fentetebola teo aloha ohatra raisiko ny 20 de zay ny tsy ao anatin'ny fahefanany solombavam-bahoaka na ny parlementaire fa io iaho teo dia ao na iza ho iana iza samy joro ao manohatra an'izay tenina zay dia lehilahy ianao raha samy joro ao na vehivavy ianao tsy maninona fa mety isy vehivavy fa marika manam-pahaizana malagasy dia reny zavatra tsy mety reny anisan'ny resahanay teto nefa nisy ny fotoana zay nanarahany fitondram-panjakana ny gouvernemanta ny fitondra fanjakana tarihany andriamato filoha rajoelina de hoe nresaky tsika teto namana faniry momba n'lay maky 25 mai agna manresahantsika an'izay tamin'ny taona lasa de ny fahavalony volana jona no tapahana teo anivon'ny flankevitra minisa fa ho atao sini zany ohatra zany inona moa ny olana amparetretena nandraisana an'le izy hoe hevitra tsara ny tato miara-manonja tokony atao ty fa hanatsara ny fampidiram-bola fandraisana anjara ny mpandraraha am'izay le hoe fampandehanana ny raharaha-pirenena satria adidiny zay mandray ho izay teto ny manome
de zay fotsiny ane nitanjo anay ny tenina ndreny zay nga moa ntsikera fa ny olana fotsiny dia mbola tsy raha ty fieny lizy hatram'izao hoe mbola tsy nakatoavina nampandalovana tena amin'ny antemera-pirenena izany zany ny zavatra nresahanay teto aiza am'zany ny tsy marina nresahanay teto ihany ko le hoe exonération na tombony omena amin'ny tsy fandoava-ketra ho an'ireo le sekolim-ponoana zay hoe mitanily zany zay nianatra tany amin'ny sekolim-ponoana fa tsy zay ny tianay atongavana hoe namela anareo mivantana ary tsy namaly ireo sokajy vondro mpampianarana zay nresahanay teto satria matsapy izy fa marina loatra ny teninay teto fa ary misy mandraitsiraisina lay miaro be fatany zay le tsy mety de mampiasa compte fake atositry ny olona fotsiny iteniteny foana atosika nefa tsisy zava-patatra ao anatin'lay izy tsisy fanadiadiana toy ilay compte natao teo iny tena manafaniry zay milofa compte fake iny zavatra iny fa le zay ao ambadikino mivoa sahibopotra eo ary ny fomba fanaonareo efa fantatra ane fantatra ny rehetra izy anao ambadika zany iza ny tompona andraikitra ambony ao ambadika zany compte fake rehetra zany de zay koa manao antso aminareo ihany na ny bianco na ny amin'ny cybercriminalité satria mandeha ny fotoana tsy te hivalapatra be amin'iny resaka iny satria miandry izahay zany na faniry miandry sika zay sa hivoaka am'ireo vatana sonotry ny tany tokony zay tokony hivoaka ny amin'io tsy mety ny zavatra toy izao tsy mety za letra-panjakany zany ataonareo zaramanta zay ny teninay teto fa tokony hitovy ary tsy ny ahafalifaly na ny ampifalifaly ny olona toy ireny tsy zay ny tanjonay na olombitsy tsy zay ny tanjonay fa rehefa ianareo moa nykororoka n'lay izy teo ianareo no mbola nampatsiahy ndray mandeha ndray tamin'ny alalany reny faneho-kevitra sy publication reny de mbola tonga zay nge mbola manana zavatra ambara be debe izay samy teny aminareo mana mahakasika an'io nresantsika teo io fotsiny isy fivoriana ary zao eniko zay isy fivoriana ny fionana eny mpisehatra maitso atsahamanitra ny syndicat misy syndicat anankiray izay vondrony syndicat izy io raha sa ianareo aza de avoaeny ho fantatry ny mpiasa rehetra raha sa ianareo na inareo mpitondra fanjakana io na io mitatasika to araky le resaka teo zay miteniteny foana mihitsy fa lazaina fa hoe efa prime efa zony hatram'izay fa tsy mainininna le député fetra sy ny président ravalomanana lazaina fa bado fa miteniteny foana tahaka zao ianao no miteniteny foana satria zavatra superficiel zavatra tsy misy argument mipetraka tsara tsy misy fanadiadiana de faly ana ratsy fotsiny zay ny fomba fanaonareo hatram'y sivy sy roa arivo fomba nahazahoany ny olona toaranareo fa refana ka tsy zay ny aty fa ny aty mifampitay zao iateo ty tsy resaka tikano tsy tikano mahita tsy mety izahay dia tsy maintsy miresaka an'izany lalàna voasoratra ny resahanay fa samy laza aminareo zay fa ny 7 isanjato ny 5 amby 7 isanjato de nanoana anay tamin'ny faneho-kevitra nataonay teto zay ko mbola sahanay anaovana antso anareo de hoe firy mipotra eo zay manohatra nyreny fa ny 5 amby 7 isanjato iaho zay ny fampiresaka taminay de nanoana an'reny tsy tokony ho atao tsony ny toy ireny tsy mety reny tsy droit hoe aki zany reny fa avantage vaovao iaho mesure vaovao reny dia tsy mety nahagagany tsy nahitan'ny ACC an'reny zay l izy namana fanizy ia toy izantsika ny adefitra satria mandeha de mandeha ny fotoana député fetra inona reno zavatra everina fa tokony ampitaitsika afatra satria ny zava-misy am'izao fotoana zao manko dia anisan'ny fanahirina lehibe ampetratsika le corruption électorale ny zavatra nafinaritra aloha zany de misy fiarahamonim-pirenena efa nanetana efa hatramin'ny heritaona teto Antananarivo efa nandeha tany amin'ny faritra tany hoe aza atakalo t-shirt na atakalo lambahoany na atakalo kaskety ny feonferitreretanao rehefa tonga fifidianana fa rehefa miresaka corruption électorale ihany ko tsika satria lalapanirena koa nge miresaka an'izany hoe tandremo le kolokolo ara-pifidianana de miainga any amin'ny vola zay atobaky ny candidat ary hita tamin'ny 2018 manana idéologie tsara le olona fa zao very anaty moyen zavatra nafinaritra député fetra nge tany aloha tany nisy ny fifidianana tsarotsika tsara zany rehefa nisy ny fifidianana tany aloha tany de fodi-kevitra mazava tsara mihitsy nentina ny fandresena lahatra teo am'ireo candidat de misy ny débat tam'izany fotoana androany de tonga mahavitrika ny olona tsisy hoe taominao nandeha inona
fa hoe candidat rahanina ry de tonga mihaino programma tonga mihaino am'izay mety ho fahandresen-dahatra avy any am'ilay candidat ny olo-pirenena zany efa adevitra lehibe le tamin'ny 2018 ny hoe 100 millions de dollars mahery ony ny volana ampiasany ray haniny adevitra be ny amin'ny hoe hita n'lay komity mpanara-mason'ny fiainana toko vian'le parti politique ave izany satria izany no mijery an'lay volana ampiasainy atoko de adevitra be mikasika le plafonnement ampiasaina amin'ny propagande na fond de propagande de zao tsika mare adevitra ary navoaka ny gazety mpisesanandro ny amin'ny hoe de mividy hélicoptère ny sasany ary vola amina miliara tsy toko tsy foroana nefa fahorim-bahoaka sy mifantram-bahoaka goavambe fomarikaravalomana de miteny tandremo fa ny kolikoleram-pividianana de manimba zavatra betsaka ka izay resaka fividianana sy ny endriky ny kolikoleram-pividianana ny vola ampiasain'ny sasany ny fividianana fitaovana hiatrihana fampelezakevitra deny zao hoe ahoana moa mahita vola be tampoka nefa mbola misy vola tsy voaloha vola ny fer vola ny fournisseur vola ny prestataire karaha mampiasa ny vola ny frama sy ny sisa hatramin'ny be antitra ny installation mbola tsy vita de mampametra-panontaniana l'izy député fetra hoe deny zao de tokony ny asa ny sana ny sampana rehetrarehetra ary zany ny tokony jereva n'le samy finina sy ny rehetrarehetra hoe voara-maso hoe ny vola ampiasainy zay mieritreritra fa candidat favori izy amin'ny fividianana eo ary mampiasa ny fahefam-panjakana azona ireny fitaovan-dehibe efa manomboka re am'izao fotoany zao député fetra marina tokoa no amina faniri satria fa mimanakaiky ny fotoana zay anatantarahana fifidianana eto amintsika ary anisan'ny fifidianana goavana indrindra dia ny fifidianana filoha-pirenena misy mitoy am'ilay fanetanana zay nataoko teo amin'ny resaka hoe netanana ny malagasy ampitaona rehetra isoratra anarana anaty lisitry mpifidy resaka moyenne resahan'ny faniry teo a dia nyresaka ihany ko resaka hoe aoka tsy ho voafitaka fa ny zavatra hafa koa nge fanampy ny namana faniry dia ao koa le fampanantenana lanjalanjao eritrereto tsara mety fahafahany zay mampanantenana candidat ampanantenanao oetiko eny am'volany ianao zay zavatra tsy hisy mihitsy ataotsika an'zao iry ataotsika an'zao zaroa oetiko atsy ianareo fa ho ampiakariko amboniny ianareo lanjalanjao fa ampy atsika ny fitaka sy ny lainga ampy atsika ny fifidianana ny safiditsika mijoro ao anatin'ny ray am'zany fampanantenana zay hita fa tsy ho tanteraka dia tonga ao an-tsaiky ny resaka autoroute ny lalana am'godana raha ny angom-baovao namana faniry sy mpiaino ajaina dia tsy misy lalana 2 fois 4 voies zany zay tsy hisy zany tena tsy hisy sura am'davatra resahako ahako fa rabe indrindra de ohatra ny lala amin'ny masay io ohatra ny lalana eny am'rokady io zay tsy rokady ny arivo ny anaran'io aloha mialatsina andriamato filoha mialatsina andriamato ministra isatsokajany zay nandeha nitokana teny fa raha tsara indrindra tsy raha be indrindra ho iaho fa mbolo ratsy nohony vita teny amin'ny masay sy ny rokady izany resaka tatatatana nanaovana oeraoera be hoe lalana am'gotana na autoroute zany ao anatin'izay ihany ko zay le teniko hoe eritrereto tsara alohan'ny androtsabato iza mipapresaka iza mipapiesona iza mipampandry adrisa iza ny mpamitaka am'ireo candidat reo de izao ao anatin'izay ihany ko nefa misy olona atao sorona ny fiainany toy ny eny amin'ny talatany volonondry sy iny mena varatra iny mety tsy mena varatra tsy nanana am'lay hoe trasean'lay lalana am'godana le lalan'olona lovany le lalana am'godana zany hatram'izao tsika amin'ny teny zao tsy misy resaka fifampiresahana amin'ny fanonerana potika ny fiarin'ny tatsaha potika ny volony ny tany ny trongitrongisina ary ny totofana ao anatin'ny fambolem-bary ao anatin'ny fambolena izay fa fivelomany taranaka ny fandimby amanjato taona tsy misy resaka fanonerana eny namana fanirina kely varavety tsy nanaraka an'ireo dingana tokony narahana ny mpitondra fanjakana sy ny ministera voakasika izany dia raisiko taoko ao anaty arona ray izy mianakavy reo manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika ny gouvernement ray manontolo maninona no mifamitaka maninona lay vahoaka sahirana tsy efa matra no mbola atao toy izao afaraky ny teniko teo ity eto fa tsy misy zavatra ho vita mihoatra ary 20 kilometra zay nampanantenainy hoe vita amin'ny tetony ity tsisy zavatra ho vitan'zany eo raha misy folo io de isorana
an'andriamanitra tsy fantatra moa zany zay za tsy te hiantso ny anaran'andriamanitra satria maro am'mpanao politika no mampiasa ny tenin'ny soratra masina mampiasa ny anaran'andriamanitra isaky ny nday apiditra nefa rehefa tena dinianao a ny fietsiny sy ny fiainany sy zahatra ataony a de mifanohatra am'izay sitrapon'andriamanitra eka tsy anjarako no mitsara fa atsaro ny firesana an'andriamanitra ao anatina zavatra izay feno lainga sy feno fitaka hatria manao tsinitsinina ny anaran'andriamanitra zany dia makasika farany an'io resaka talatany volonondry nefa mifampiresahana eo ary ny tarainan'ireo tatsaha maro tsy misy io atsaro any tiako atongavana namana fanitsy sy mpiaino ajaina ajanony tetikasa vorika tetikasa saikanetina andrendrehana saim-bahoaka fotsiny hoe tao anatin'ny ro volana de vitanay ny etudan'io izy ny filoam-pirenena inona ny etude nataonareo teo atsaharo fa manapodika fiainam-bahoaka ary ao anatin'izay ihany koa ny tenenako any hoe atsaharo andre matoy filoha fa ianao ny lehibe a ianao ny ray aman-dreny voalohany eto am'ty fireneny ity ny zavatra hita am'izao fotoana zao a dia manangam-pahavalo ianareo maro aminao tsy ataoko hoe ny rehetra fa maro aminareo ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ny manodidina azy a no manangam-pahavalo tsy ampanareo ve rehefa fahavalo sy ny fahasaranam-bahoaka ka na ny mpandraharaha fa lasa fahavalonareo ny akamarony ny tatsaha mpamokatra fa lasa fahavalonareo amin'ny akamarony ny tena tokony fahavalo nefa dia raha tsika malala fa ny fahantrana dia fahavalonareo ihany koa ny lampanondrenana am'izao fotoana zao sy ireo fepetra fitsipika lalàna ny zavatra ny tapahana ohatra ray tsaroko ty satria ho avy moa araky nyteniko teo ny fionan'ny syndicat eny atsahamanitra amin'ny fahavalo ambin'ny folony volany eniko tany fampalamba avao dia hoe ionatra zareo asa inona moa no resany fa izy mahalala fa tsarytsika rehetra manaraka fa misy zavatra toy izao ataon'ity fitondram-panjakana ty tale jeneraly eo anivy ministera ny fitantanam-bola no mahavita mampiantona tam'ty fitondrany ty tamy 7 décret na diti-panjakana lalàna atona amin'ny alalany noty inona le zavatra nantona ary mampitaraina ny ireo fikambanana ny zokolona zay efa misotro ronono raha nahavita 9 taona ireo ray aman-dreny reo raha tonga amin'ny 9 taona ka nahavita 5 taona teo nivony asa-panjakana de tokony misitraka lay atao hoe indemnité d'installation fa de ny foanana jotro zao a natao tsinitsinina le zokolona sy ray aman-dreny a loha ranony ipohirana zany ny fomba fanaon'le fitondram-panjakana décret eo a loi ny foanana tamin'ny alalan'ny noty a zay a marina hoe mihina fa tsy lay tale généraly mihitsy aloha nana foana fa tsy maintsy baiko avany ambonimbony kokoa zany tany amina secrétaire général ve io na ny ministre io na ny filoam-pirenena mihitsy na ny prime ministre io tsy fantatra intsony fi zany ny fanaonareo manangam-pahavalo tsy ampy anareo ny fahavalo ekena nozay nandika lalàna dia tokony mandray ny sasy tandrify azy tena mariny zany tsy amboly na anymevahana ny tsy maty manoty isika fa mato miteny izay ateniviny tiako madagasikara na ny mpamakafaka politika tondry faniry io mpanao politika na izay solom-bavambahoaka zay nanana ny mpifidy anay zay tsy bado sy nambaninla raha matoa sy le compte faiky io a tetsiny zay voninao izay ny eona aminy raha mahay arak'izay lazay indray izy rasa izy de ireny rehetrarehetreny ny mahatonga anay miteny a ireny rehetreny ny tsy mampangina anay hoe samy mba maniry sy mieritreritritsika arak'izay fahaiza manao ananatsika avy sy mahasamy hafatsika ny fotokevitra ijorotsika avy samy mety maniry ve ny am'izay le hoe hitondrana fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka zay fa ny anareo aloha ny hitanay a miteny ianareo mety tena zay ny eritreritrareo fa le tsy fahaiza manao sy tsy fahaiza mitantana lay tsy kombakomba ny mahatonga an'le firenena rodana tahaka zao mahatonga an'le firenena tafiditra lalina ao anatin'izao fahantrandreo ka dia ohatra ray ny namana faniry fa efa tsy horesahako tsony ny resaka hoe fikafika be de be nge mpanao politika ny resaka taminay e fa nisy ange zany nikatotrano zany adiny 5 zay ko a nisy nanatina tompona andraikitra ambony am'ty fitondrany ty zay aloha de tsy hoteneniky mihitsy ny anarany efa mamay izy raha ohatra ka dafa resaka tamina namana hafa zay ataoko hoe tany alolo tany tamy 7 niaradi tam'izao a ekipa n'andriamatoandro raduel reo zay moa tsy mahatonga amin'ny mampirisika teo hoe ore olona ory vahoaka malagasy ampitaonao misy rata anarana fa eo ampelantananao a ny hoavinao sy ny hoavin'ny taranaka ary ny firenenao fa na io resaka fanodikodinana voka mpifidianana io anisany nahatonga n'andriamatoandro raduel eo amin'ny fitondrana vaky lay olona
tsy ray zany a tsy roa tsy telo tsy dimy fa nisy fotoana izy mikatotrano rareo adiny 5 zay ny teniny a manova zany voka-pifidianany zany fa nampiny reny karapanondro santoka fopla hita tany ambany tetezany ny tanjombato reny fa nanerana amin'ny Madagasikara dia zay ny fomba nataon'ireo ka tsy mahagaga mihitsy a raha toy izao a ny mahazo an'le firana zay ny teniko teo hoe raiso ny andraikitra fa tompona andraikitra 100 isandrato a isika olo-pirenena tsirairay avy noho izao a matota fiditra ao anatin'izao fahantrano safiditsika na tonga atsika ao anatin'izao ka mila arenina zay faniriny nakasika an'iny fa efa navelako mantsiny ho resahan'ny fanify ny atany amin'ny hoe zavatra maro a amin'ny masolo-mavavaoka amin'ny zavatra hoe maso nahita olona avy amin'ny alalan'ny fitantarana fa tsy endrika hoe mbola mitetika ny anao an'izay manko re olo reto Zay zay ny eritrereto mahafavory azy député fetra hoe ndao fa mbola eo an-tanatsika amin'ny fahefana azotsika atao daholo manodikodina makamaka an'ity andresetsika fa efa tonga saina ho aly vahoaka betsaka ny zavatra ho resahana ary ho resahanay rehefa mandeha ny vamitona samihafa fa nidingana voalohany aloha député fetra zany de hoe ndao aloha tsika misoratra anarana zay fotsiny aloha mbola iresaka aminareo ny toromarika izahay avy aloha zay hitabataba any ambadika any hitabataba na iaraka na tsy araka amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny team sy ny sisy avy alao hiteny any zay hiteny zay rehefa lalàna anjarany zany sy ny fotom-pisainany tsirairay avy zany avy alao anenjika zay anenjika amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny team fa zao hoporofotsika tsy hoely io de miankina aminao vahoaka tompona andraikitra de entanina ny any amin'ny faritany rehetrarehetra naiza zany misorata fotsiny aloha anarana zay ny dingany voalohany fa eto efa tsy avitin'inona anao remanimao amin'ny herinandro hoe anao am'izao reto olo reto efa fantatra daholo ny zavatra tiany reto olo reto atao anovany ao amin'ny Sénat anendrandrahana sisia de amadibaty akarazarazan'olona ataovy zay tianareo atao zay farafahaizanareo farany fa Andriamanitra misy ary ny vahoaka malagasy mino an'Andriamanitra fatany zavatra tokony ataony ary tsy ho diso amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny izy rehefa tonga fotoany anaovana fifidianana fa ny atsika député fetra de manetan'olona foana nataontsika mbola ho avy ny fotoana iresahantsika mihitsy ny amin'ny adevitra politika hoe ahoana zany ny andaminantsika niaraka amin'izy tsy maintsy isy mpanohan'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany de ho resahako eto tsy maintsy isy io misokatra amin'ny rehetra satria tolony malagasy ingety tolony rehetrarehetra ty ary ijoroany vahoaka ty tandrazany zany ijoroany vahoaka malagasy vonona hialo anatin'izao a tsy fanjariana ara-pitantanana ara-pitondrana ara-politika zao dikan'izay ny rehetra ny fametananao de isy révolution zay le endriky le révolution ka aza manaiky rebrebe ny olona satria mandeha ny resaka any ambadika any zao ne zao aza manaiky rebrebe na aloha mbola malalaka ny fotoany isoratana anarana de lasitsika misoratra anarana aloha sady mametraka ny kokoa ihany tsika ho an'ny mponina anala maisy tanàna député fetra aloha zany fa misy namana mahafinaritra be da be eo ny ainatsika ary nanao fety koa tamin'ny farany herinandro teo a de anaovantsika kokoa aloha zany maraparanatsika ny adevitra député fetra sady mino fa mbola manakambara ihany ianao a manoloana zay tany amin'ny farany a voasaika iresaka ny anala mahitsy tanàna fa de fisaorana no atolotra ny mpikarakara rehetra le chef de zone ny tompona andraikitry ny tiako Madagasikara isa-tsokajy zany ao anatin'izany fokotany anala mahitsy tanàna zany ary mino fa nandreny antso ianareo a fa tonga maro ny tao anala mahitsy tanàna de isaorana ny soavy masoandro ireo roa reo zay zany tiako foana no miresaka an'izay eto a miampy an'ny fokotany Andraisoro zany hoe soavy masoandro a anala mahitsy tanàna Andraisoro ny totaly ny bureau de vote am'ireo telo eo a de manodidina ny 9 latsaka kely ireo fokotany telo reo fotsiny eritreto am'izay fa ny ao anaty bureau de vote ray eo nelanelany 700 ka hatramin'ny arivo tsy tonga arivo mo de eritretinareo firy zany satria mifidy zay resahantsika zay a raha manodidina ny 9 latsaka kely zany baro fandatsaham-bato zany a de rehefa tsara tsy hoe manao tsinitsinany hafa fa efa mpifidy be debe zany de vita soamatsara iny ny fampiarabana sy firaritsoa nataony nanala mahitsy tanàna dia ampitao any amin'ny ekipa rehetra misy namana vaovao tonga ao a tsika tsy ranon'ny ekipa akory fa miantso rehetra indrindrandrindra nefa mpikambana indrindra koa reo a maniry hiditra ho mpikambana tiako Madagasikara fa vonona andray anareo izahay vonona ifampizara aminareo izahay a izany hoe tanjony atoko tiako Madagasikara zany a ary manaraka ny anadray aman-dreny isika anisany ray aman-dreny akoatra ny ray aman-dreny niteraka de ray aman-dreny ara-politika nanangana ny tiako Madagasikara ny Flora Valomanana
manaraka azy za hoy zay teo manaraka azy a amy torohevitra fampizaranatrakefa mifanitsy ao anatiny zany tena mifanitsy na zanaka izay zay moa zany ny tena vohitsy kokoa fa raha aman-dreny izy a mame sosikevitra azy koe tsy ary ho hitany ko zay zatra mitranga rehetra any ambany ravikazo any de mifanakalo hevitra izay a de zay zany le atao hoe mieno le anadray aman-dreny a ny ato anivo ny tia tokotiky Madagasikara zay manana fitsipika ity ino moa fa tsiny ny tiky teny ivalaparana fa amaraparanako a amaranako mihitsy moa ny fandraisako anjara fitenenany eto am'izao plateau amy miara-manonjy zao dia miverina amin'ny fampatsiaivana fampatsiarovatena ny fandiniana lalina tokony ho ataon'ny malagasy ampitaona eny fa nany ankizy ara ny tanora ny amin'ny olona manahoana ny tokony hofidiana filoam-pirenena olona manahoana ny tokony hofidiana solom-bava-bahoaka na be ny tanànako io na mpanolotsaina ny tanàna ho avy ko mihina fa ho tanterahany zany a rehefa tonga amin'ny fitondrana ny avy aty anivo mifanoherana ny resaka fifidianana mpanolotsaina paritra sy reo voafaritra ny lalàna rehetra fa jereo ny zavatra nitrangana andritry nyity fitondrana ndre matoandro rajoelina ity ianareo no mamaly a ny olona miteny ve hoe 3 ampina enina ve manome 8 ny olona miteny fa misitraka ny herinaratra ny malagasy dia 5 isanjato ihany de manahoana zany reo 5 isanjato ambiny ony raha tampifanampinao ny tsy ndray mandeha zany zavatrany na manafaniry a ny 5 ampina 5 aloha tsy manome zato mihitsy de mandeha ihany ko le fandrendrena saim-bahoaka am'lay hoe fampiasana n'lay chiffre 13 teo amin'nitra fa 3 no nafaty baolina le rarana fa 3 tamy Barea io a any ve le adevitra raha aman-dreny voalohany eto amy firenena no miteny an'zany a zay ny teneninay naovana iantso ny am'izay hoe fahatongavatsaina ho atsika vahoaka malagasy betsaky zay nampanatenain'zay maro zay zavatra retsika na lazaina fa ovany eto am'ty firenena ity marina nino nanatena le vahoaka fa ampafiriny ara zay tsy nilazako hoe tsy misy nenina natao a fa izao kosa ny teninay tsy mihoatry ny 10 isanjato e samy teny an'zany a ndresahako teny autoroute zay to tsy ho vita io ary tsy isy an'zany ana satria le amprisiny le izy amy lalana zany am'le tany hoe 100 metre ony zany hoe tokony misy fiara efatra makany de misy fiara efatra miverina nofo zany tsy isy zany a de maiza misafidy a misorata aloha anarana fa tsy afaky ny safidy mihitsy ianao fa dinga anaraky ny teny faniry zay ny fisoratanao anarana ny fidiranao anaty lisitry ny mpifidy no ahafahanao maneo amin'ny andro anankiray ny safidinao hoe ity ny tiako fa mbola ho avitsika amy propagandy mbola hiteny isika hitariky izay hoe zao ara ity ny foto-kevitry ijoronay zao ny tanjonay sy ny sisa ary zao ny fizatra za tsy tehiteny an'le teny atao andrala moa tsy defi zany e na hoe promesse ho atao am'lay vahoaka ka dia zay angambany a hoan'ny androany aloha efa lavo zay a rehefa tonga amy fotoana tokony amarana azy le namana faniry moa mihina fa izy a mbola mety mahanan-javatra ho ambara ho ampitaina amitsika fa ny a de hoe ampy zay a aoko zay andre matofoloha marina hoe tsy amela ny resaka tsy maty manotanjaka eto amy firenena tsika fa naizanina zany meo ny sazy tandrify azy zay nanontsynety fa zao kosa tsy azo ekena ilay fampahorina ny mpanao politika tsy mitovy hevitra aminareo tsy azo ekena ny fanagadragadrana fatana ny fampiasana cybercriminalité mpitandro ny filaminana ny solom-bava-bahoaka zay misandoka andraikitra ho iaho zatra mitoritory olona ho atao fampitahorana tsy anaiky an'zany ny vahoaka tsy anaiky an'zany izay a de mihina fa voarainareo zany afatra nentina izany tsy te hiady aminareo izay tsy te hiady aminareo ny vahoaka fa aoko zay a nisy tsy nety teto efa maro ny fahavalo natsanganareo ianareo a homainy ny afo natsanganareo ianareo a anatin'izay nitondrako ny veloma mandra-piresaka mandra-pioana indray tompoky lasy tompo vavy naizanaiza misy anareo na eto atoerana Madagasikara io a na ny any velany rehetrany a dia samy tsara tsika aby a amy manaraka indray tompoko amaranantsika azy a ny tombony lehibe rehefa anatin'ny lisitry ny mpifidy isika voalohany indrindra aloha mpifidy isika faharoa manarakarak'zay a afaka mitory isika amy tsy fanarahan-dalàna satria ao anatin'ny lisitry mifidy fahatelo an'izay meritreritra fo candidat dia mazava ho azy ao anatin'ny lisitry mifidy izy fahaefatra dia
afaka ny ompikambana ao anatin'ilay birao fandatsaham-bato izy marobe zany ny zositrahana rehefa mpifidy anao zany akoatrin'lay hoe hanatanteraka n'lay safidy ho tanterahana amin'ny volana novambra io fa faharongeza be tena tiako resana de zao révolution électorale nataotsika dikan'izay tolom-bahoaka ty fa tsy tolom-panao politika rery akoriny tolom-bahoaka ty ny vahoaka malagasy rehetra zany ny araky tolona ary ametraka mazava zay ray aman-dreny zay veriny fa olona mety aminy hitatana an'le firenena mendrika hitatana n'lay Madagasikara ka miala am'le aventure miala am'le resaka amateurisme politique miala am'le resaka kitsapatsapa andrakandrana sinsisinsis fa matolom-bahoaka zay vahoaka malagasy no atsotsika tena ametraka an'izay fisainana madiodio zay hoe raisiko ny andraikitra donc tsy tolom-panao politika ray naroa tsy hoe mpanao politika milaza azy ho grand maître akongo fo amin'ny politika sinsisa tsy tolom-panao politika ty fa tolom-vahoaka malagasy maka andraikitra ty de ho resahana amitsika indray ny toromarika manaraka fa zao aloha amin'ny mahatolom-vahoaka malagasy azy zay de sorato ny anaratsika mazava tsara angam'izay de aparitao apitapitao ataovy mazava ataovy malaza telefônina vava any amin'ny namatsika rehetrarehetra hoe misirata anarana de nyzao ao anaty lisy mpividianana fa ho ampiasaitsika aloha zany zay aloha ny toromarika voalohany sady dingana voalohany de miresaka ny toyandray tsika amin'ny maha hoe tena tolom-bahoaka madio sy mazava azy ary kilalo madio ny tadiavintsika ao anatin'izay makasitraka tompokolahy makatelona tompovavy